misoroka ny coronavirus. Voalohany indrindra manasa tanana matetika amin'ny savony sy ny rano. Faharoa, tapeno amin'ny lantotsandry ny vava sy ny orona raha mikohaka na mievina. Atao fahazarana ny tsy mandrora na mandrewaka eny amin'ny tany. Atao fahazarana ihany koa ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiaraba. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana na misy tranga mampiaya dia antsony 910 na 710 amby. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good! Allo. Mirabatsika rehetra indray. Mirabatsika rehetra indray ny aparatoka. Mazava ho azy fa amin'ny fotoana tahaka an'izao dia tsy misy ny konferansa, tsy misy ny fionana, fa dia fampiresahana mivantana ohatran'itony feel good tony no atao. Zany hoe, il y a des moments pour se taire, il y a des moments pour parler. Zany hoe, ny fotoana rehetra dia mety avokoa andinihana sy ampiasana ny aparatoka fa ny ampitana azy. Androanitsika dia hiresaka momba ny zavatra misy amin'ny anjara sy lahatra. Voalohany indrindra hoentina mampitsikitsiky dia misy ilay hoe monsieur et madame ont une fille. Ainareo ao ve zany? Dis-moi ce que vous comprenez et je vous dirai votre niveau. Ohatra. Dis-moi, mademoiselle, monsieur et madame, monsieur et madame Célin ont une fille. Monsieur et madame Célin ont une fille. Elle s'appelle Kilalao Otrtomo rehefa mahafantatra ny mpilalao dia tsy mety fa hoe zay mahay aza amin'ny teny. Monsieur et madame Célin ont une fille. Misy mahay ve zay? Tsisy mahay zay. Elle s'appelle Sandy. Pourquoi Célin? Satria Célin Sandy. Les jeux de mots n'arrivent jamais au hasard. Dis-moi ce qui se passe et je dirai ce qui se passera. Satria amin'izao fotoana izao indrindra amin'ity maraina ity zavatra mahatory fo dia hoe on s'immole par le feu, on se congratule par le feu, on se juge par le feu. Dis-moi ce qui brûle, je te dirai les fambares. Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy ho resahana ny famaizany tranony tontolo iainana. Satria quelle ironie que le feu brûle la maison de l'environnement et que les forêts brûlent. Dis-moi ce qui doit être encore brûlé, dis-moi dans quel pays tu es. Faranana kely hoe raha ny anjara sy lahatra sy ny zavatra mitranga dia hoy ny fitenina isan'andro hoe le hasard n'existe pas. Les coïncidences, c'est les cousines du hasard. Ary ny kisendrasendra, c'est Dieu qui voyage incognito. Zany hoe na ny ratsy na ny tsara dia fataro fa ny anjara sy lahatra ny tsy takatry ny olona fa Andriamanitra sy ny devolo no mitsangatsangana. Anosy anareo, dis-moi ce que tu coupes. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good! Inona moa tsy efa entin'ny rivotra e? Tsy nova fandarana. Rivotra tsy miala aminao zany! Ohatran'ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany a. Rivotra ahitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy mialo mizaha. Nefa rehefa iny ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray. Ray manasa olona. Alasinainy talata lavilaka misy moa sabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zilony, fa tianareo foana e. Orange. GALANA, miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be.
Alu, distributeur de menuiserie aluminium. Tena mahay kosa le dokotera teo ka tena nitady ana inona raha valan'ity monsieur madame ty fa tena tsy nampozina mihitsy na efa sandiny kala sandiny ray tena nanao zay ho afany omaly aly iny de tena enjana be mihitsy ny zavatra naterany nanao tena nandravarava napana elo tena sipa tsy mitsaina mihitsy reny fa de tsy hay hoe roviana fomba isaina. Salama Larissa, salama Mariansa, salama Rakio, mirabantsika reto ao anatin'ny fandarana rivotra. Salama be. Manahoana godara iantsaka eo ny any tokantrano rehetrarehetra mpiaino rehetrarehetra moa zany na tsy any tokantrano arany. Na ny any amin'ny tambazotra tserasera Facebook satria dia mivantana ny fandarantsika androany. Kompatanana e. Ka iny zao ny vaovao malaza aloha ary efa ry nanomboka omaly alina ny famaizan'ny Office national de l'environnement amin'ny sifisify teo iny Office national de l'environnement etsy Antaninarenina de tambazotra serasera koa moa tsy taraiky mihitsy amin'ny zavatra toy reny fa de ao de miainga daholo ny resabe maro samihafa ary misy ana sasany de efa manao fandalinana tena efa tena avolenta tsara hoe lasa politisianina daholo ny ty olona sy mpamakafaka ara-politika daholo rehefa ao amin'ity tambazotra serasera ity ary tena mitady sary tena misy mahita sary hafa koa sasandra Larissa ampenga atao haingony izy io misy mampieritreritra ka mahatonga ny olona lasa maneho hevitra hoe mety ho zao ny antony, mety izy miankina amin'ny ara-politika, mety ara-pinoana, mety firazanana ohatra, de samy manao ny hevitra daholo, de samy mpandalina ara-politika daholo. Ary sasany misy tena tonga de ohatra hoe lasa mpaminany vitivitika mihitsy hoe saingy efa nyteny anareo. Saingy efa nanambara taminareo fa izy zavatra ohatra zao de na izany tsy izany ary aloha izy ireny aloha tsy tokony tampolo ohatra koa tsika rehefa manao hevitra ao anatin'ireny fa mba lanjalanjaina le zavatra teniny na ao anatin'le izy fa tsy hoe ny afo rehefa miredareda mbola mahay volotratra ihany. Anosy ianareo? Analakely. Fa tsy anosy fe zay. Lakanosy. Traegaine aloha zany ny sary fa ny feo zany mandeha aloha raha mbola tsy mahita ny sariko ianareo de fantatrareo any iny miaraka amin'ny sokety ilay saka kely mivantana. Zany hoe ny le zava-misy amin'ny ankapobeny moa zany rehefa misy le zavatra mitanga ohatran'ny hoe malalaka le faneho-kevitra aloha zany amin'le lafiny alahelo ao anatina zavatra may. Fa natany amin'ny fahamaizan'ny rovo na amin'ny fahamaizan'ny RNM na ny fahamaizan'ny tanetiny nakaroka na ny fahamaizan'ny alan'ny Madagasikara de mahalana no eritreretina fa hoe misy réverbération any amin'ny rahona de lasa tarafiny masoandro de mandoro ny zava-maina sisy fa tsy maintsy resaka fantatra tsinona aloha rehefa vita ny fanadiadiana satria eo ampelantanan'ny mpanao fanadiadiana hoe rado ny raharaha efa eo ampelantanan'ny tompona ndraikitra ny raharaha io moa zany le trano io maizana ny efa nitabatabaina sy nyresahana foana hatramin'izay na doro-tanety na hai-trano na doro-tanety na hai-trano hitantsika tsara ny fahasamihafan'ilay teny malagasy ny doro-tanety amin'ny ankapobeny eto Madagasikara de fantatra fa misy tanan'olona na mandrehitra afokasika na mandrehitra briquet. Ny hai-trano kosa dia trano may ka ao amin'ny fanadiadiana no amoaka hoe tranainy ve ny trano ka mety ny fomba fametrahana ny resaka fitaritana herinaratra sy ny sisa amin'ilay teny hoe court-circuit izay teny frantsay amin'ny mpanjanaka 70 taona. Le ironie na le eso ao anatin'ilay zava-misy resahako dia hoe ny tranony tontolo iainana ny Office national ny environnement no may. Zany hoe ny fanadiadiana dia amoaka ny antony ny fisian'ny famaizana fa zany hoe efa voalaza namana rambelo moa hatramin'izay hoe aizany ray ny mbola tsy may eny aizany ray ny mbola tsy may rehefa may ireo trano nentim-paharazana na ny karazana rova sy ny sisa nanodidina n'Antananarivo efa may ny teny Ambohidratrimo may ny teny Ilafy may de napetraka foana ny resaka hoe tselao ve le iretsy jerena avy hatrany ao anatin'izay hoe tomanana ohatra hoe ny resaka fiarovana amin'ny afo sy ny sisa le izy ke vao resaka aorianan'ity resaka ity zao de hiakatrafo daholo ray mialatsiny amin'le kilalante hiakatrafo daholo
hoe normal fiakatry ny hafa hoe tena tsy sonny ohatran'izao le publicationko atao anatin'ny Facebook zay oka mba tsy ho karazana tombotserasera andraka tsy anapahakevitra sy ho anisany hoe matanjaka indrindra tsia fa ny zava-misy eny an-Taninarenina, ny zava-misy amin'ny tantara, ny resaka atao momba ny tontolo iainana no zava-dehibe hoe na court-circuit na tanana nisy ny andoro na ireo ihany ene na inona koa reny famaisa mety tsisy olona mipetraka kosa angambe eny lavitra ny 67 kosa eny an-Taninarenina ka hoe nisy olona nandrehitra labozia fa maty ny jiro lavitra nanjanahary charbon nandreheta mankany Anjera fa trano lehibe faharoa le trano tena trano nentim-paharazana tena trano patrimoine tsisy adevitra ndraiky hoe patrimoine tsy patrimoine tsy nitiany loatra ny resako fa mampalahelo satria tena patrimoine le trano mijoro ary ny tsy haiko na hoe manompo tandroany indray tsika zany dia eponepona indray teny hoe dia apetraka daholo ny fepetra rehetra momba ny fiarovana zao tena afaka mihaino ny rivotra tsika dia mihaino ny kidaona maraina fa tamin'ireo zavatra mahay rehetra dia efa nitenenina hoe mipetraka ve ny fepetra na alerte ny fepetra ny anti-incendie indrindra fa amina trano tena manana ny sarobidiny be tahaka ny otrantony anosy anareo fa rehefa aveo indray fa dia ONE lay ba io efa nandeha tany alina dia efa samy nahita le isony movo mangiran-dratsy any nahita ny sary mampalahelo le sary hoe afo dedadeda dia misy soratra hoe environnement eo ambany symbolisme tsisy ohatran'izany mampalahelo fa dia rehefa may koa nge manahirana tsisy hoe boîte noire koa ny trano ary mbola nampitsangam-bolo koa satria hoe teny an-Taninarenina mbola tsy roatra sy ny sisa itoeran'io le rehetra enzana anareo dia mity eo ihany allô technique Vitus monsieur et madame Vitus ont un fils za zany eto connecté amin'ny machine anankiray amin'ny sary dia eto connecté anankiray le tiry Vitus amin'ny messenger zany hoe za zany eto ohatran'ireny professionnel any Amérique reny mihitsy ordina tsara roa no mivelatra eto loka eto dia ity le direct ity le sarisary vantana dia ity le saka tena mbola reo dala te mba iseho rivotra izy anosy anareo aloha dia rehefa aveo dinenany amin'izay Vitus iantso messengeran'ny lahy dia izay moa iny fa efa samy naheno daholo ny be sy ny maro za koa aloha maraina teo zao vao naheno an'iny fa Larissa-tsika efa tamin'ny alina naheno an'iny vaovao ratsy tamin'ny alina izy nandeha Facebook dia hoe tena marina ve ty zavatra ty vao hoe Antaninarenina aloha satria mbola tsisy niteny hoe ONE fa hoe Antaninarenina zany hoe sary avy lavitra le izy hoe iza ho Antaninarenina tsy maintsy hoe na orinasa na hôtely sa hoe Ambotsotra ozy izy zay ny fanontaniana napetraka voalohany dia izy koa zany mampagaga ao anatin'izay resaka koatra izay hoe tsy misy olona hoe mikarakara sakafo olona mivezivezy ao an-trano mampiasa jiro dia mazendana le izy hoe inona tokotrany moa zany fa dia tsy afaka mamaly an'izay mazendana zao neniko zao salama Francis manahoana Francis salama daholo miaraka rehetrarehetra ao anaty studio miarahaba ny mpiaino ihany koa eto Antaninarenina io zao fa ny antony mampikatso dia satria mikatso amboteiazy be eto Antaninarenina lalako isan'andro zay marina fa tsy andeha hidery le zavatra may akory ny tena antondihako io fa lalako ty ndeha ho any amin'ny radio fa saingy manomboka aty amin'ny antifoibeny Madagasikara dia mitohana amin'ny fiara mino aho fa ny ampahany maromaro amin'reto fiara ireto dia ry curieux ry bateau mialatsiny amin'izay fomba firesahana zay ry liandiam-poana satria dia andeha hijery le favoazana tamin'ny alina nanombonomboka tamin'ny 7 tanoany angamba le afo satria tamin'ny 7 teo no nanomboka nisy namoaka tany anaty Facebook dia hatramin'ny 2 maraina amiray sasany maraina no vaovao farany voaraiko satria nanaraka mivantana an'le izato saika nandeha mivantana daholo ireo namana rehetra izay nandeha taty fa dia ny alahelo no betaka ny fahatairana no betaka ny ahiahy no betaka ny zavatra eritreretin'ny olona moa zany fa tsy anjaratsika no miresaka an'izany eto satria dia manjary misalovana ny asan'ny mpanao fanadihadihana ny ety Antaninarenina tamin'ny alina efa fanahina faran'izay ngeza mihitsy ny hoe hitata ataty amin'ny trésor ny anana be le raha matao eto alohako dia ho tobila telo zao no songonanay amin'izao nefa izy nangataka lalana tamiko dia nomeko alalana satria raha matao izy dia avy eo avelany andeha daholo le tobila lasa hitsofoka hatramin'le sprinter ato alohako ato indray nefa zao dia aleo aloha za mba handeha kosa aloha fa tena lasa manome olona efatra indray no songonanay ny paka pension milahatra be
eto tena feno hipoka mihitsy tsy tena voada loatra miezaka manada le 2 metatra le olona fa tena be pakapation eto zao feno daholo ny arabe ray manontolo manamorona ny ONE iny ny setroka dia mbola midonaka eto amin'ny ONE zao va mandalo eto amin'ny office national pour l'environnement mihitsy tsy nasiana olona mihitsy Francis Turboasa de mirabatsika rehetra manahoana ny poste ve may sa tsy may ny poste dia tsy tazako fa mbola tsy hitako aloha izy atreto aloha fa ao ambadika ao fa raha ny vaovao eniko tamin'ny ala dia misy ampahany may ny ao amin'ny poste ny ao amin'ny paoma ny paoma misy ampahany may fa efa nandamotsiko indray zany izy zao efa mitsotsorika midina aty amin'ny hidina roxia satria aty afaka ny embouteillage fa ny setroka dia mbola midonaka ny setroka ary efa nifefena vongvony tsy maintimainty ilay sachet mametra ny olona tsy azo andeha reny ny amin'ny sisin'ny ONE ny olona pilahatra vola ato amin'ny trésor milahatra aty amin'ny côté ilany teto moa ratadetika le toerana nisy an'le mangilangilana tamin'ny farany taony reny le nangalana sary nanaovana selfie reny manodidina eo amin'ny afrina eo ny famaizana zany raha ny fahitanao anazy tena raha ny fahitako azy satria ny sary nanomboka nivoaka tamin'ny 7 août no nanambara namana mpanao gazety mifandray tamin'ny tena fa dia efa adiny 2 no nyrehatra teo io zavatra io nandeha ny pompier tsara lalàna dia ohatrany amanitsaka mialatsiny amin'ny fomba ohatrany amanitsaka izy raha mitaha amin'le afo nyrehatra satria tsisy dikany mihitsy hoy ireo olona nitazana tsisy dikany mihitsy le ranony pompier nalefa teo fa soa ihany fa afaka adiny 2 adiny 3 taona hoany tamin'ny ataoriana fanombohan'ny afo zany no tonga ny asekina ny avy ny vato ny azy ty rano nampiasainy teo fa reny vovoka ranomandry reny ohatran'le mosy afafy reny dia iny naprika teo indrisy 30 minitra dia lany koa iny vovoka iny nefa ny afo mbola tsy maty efa nanombonomboka vofe ny afo tamin'ny 20 alina teo zay vao naniasa amin'izay reny rano miprika kelin'ny pompier reny fotoana koa zany zao tokony eritreretan'ny tanàn-dehibe ohatrany tany Rivotrany hoe ahoana fomba hiatsehana ny haitrano ohatran'io satria tena hita hoe raha vao afo be midoaladoala izy tena tsisy dikany tena tsara fa manao zany le ranon'ny pompier mo tadiditsika tsara le raika rehefa avy eo miresaka any amin'ny studio ohatrany sahirana be sady mitondra tômôbily sady mijerijery le polisy rehefa avy eo efa kaiky tonga Francis Turboasa tsy manenina mihitsy fa tena nanaitra amin'ny beso maro tokoa iny ry barona Larissa inona ndray zany trano may zany fa tena hoan'le olona tsy nafantatra tsara le izy aloha rehefa tena nijery dia voaloha hoe ity ve tsy le eo Ambotsoro ohatra le eo amin'le devant be eo io daholo ny eretra satria mitovitovy tsina ilay paozipaozin'le trano ka avy eo tonga asiana tampoka hoe ay moa le trano ake efa narodina ilay elany ino zany le elatra anankiroa izay mitovitra eto amin'ny lampantanana tamin'ny zany fotoana zany misy elatra anankiroa izay eo aloha eo dia efa nasorona le izy fa ity zany fangaro le izy le tsy eo zany hoe so dia mba izy ty ny andro koa tsy ny efa alina le telefony le olona manao direct telefony koa ratsiratsy tsy mba tsaratsara reny tsy haiko hoe inona mety le fozafoza reny ampiasainareo tsy mba le telefony orange latsara be reny ka eo zany hoe inona ary ty eo efa tery amizay vao tonga siana sina tsapa hoe ay ve eo voandeny zany ONE avy eo tsy misy ny namana piasan'ny poste ka kopatana ho any radio natao maka herany lala etsy miteny izy tena enjana be ity allo oui rakoty efa mahazatra foana amin'ny fotoana tahaka an'izao le soavaly be ozy ny fiteny miakatra ambony soavaly be dia makaiza sy maniny le izy raha ohatra tsika hiresaka hoe amin'izao no fotoana andinihana sy ametrahana sisisisisa trop tard ozy le seraity trop tard fa nefa ny tsy maintsy atao zay ny philosophie ny apparatoka il n'est jamais trop tard parce que vieux motard que jamais zany hoe ny fitangenana moto dia tsisy olona io na efa antitra be reny vao mbo hitaingina quand on veut avoir envie on se donne les moyens. Dis-moi ce que tu incendies, ce que tu brûles et ce qui brûle. Les zany tsinona efa ela kosa ny eritreretana aloha fa tsy hoe kory io resaka io fa tsara ihany no mampahatsiahy hoe nandray ny fepetrany ilaina ve tsika amina trano hoan'ny rehetrarehetra moa zany verina azavaina kely aloha fa ilay trano leo office national de l'environnement zany hoe eo amin'ny kiony eo Antaninarenina manoloana ny hôtel du Louvre zany dia manila ny poste sy ny trésor ho an'ireo zay tsy mahita satria tsy tafiditra anatin'ny enina isan-jato
amin'ny sarisary fa ny tele koa maraina mety efa misy sary mandeha ny vaovao maraina rehetra sy ny sisa fa de io le trano may izy io de office national ny environnement na birao momba ny resaka tontolo iainana izy io zay namana ministra ao anatin'le fitenenana n'le fanadihadiana sy le fepetra mety tokony ho raisina manomboka izao ve tsika mety hisy no enti-manana sa tsy resaka alerte manko le izy hoa ny alerte incendie manko teknika io ka mety ndray hoe miandro vola miandro financement sy ny sisa de zay voaolana fa efa taraiky ihany ny foana tsika mandinika ny zavatra tokony hitranga hoe aiza indray ny mety mbola atahorana ka mety tokony ho arovana ohatrany miandry ny afo mitefiko tsika de aveo tsika mandray fepetra entitra be tahaka an'le tanky be le resantsika amin'ny fananiany foana de nefa efa makaparkina izy zao de ohatrany kilalao kely amidy le izy misy manontany foana ono eo ny eo talata maty ohatrinona kay ty io le zazakely natao didipotra fa zay le vaovao momba n'le famaizana moa fa tsy anadinona ny olana hafa akory zany fa tsara atrehana ihany ny resaka momba n'izany hoe ny zavatra may de mivadika lavenina ny document samihafa ny office national environnement zany de mino isika fa misy zavatra ara-tantara be ao anatiny ao momba ny fitandrona ny tontolo iainana sy ny sisa aiza koa sy ny inona sy ny sary sy ny asa sy ny mpiasa ao ny birao ary ny tena olana am'le banda na mela vola besaka ao le ry natao birao ny esany zany fa mbola tsy nentina nody aloha sy ny sisa makamy dôdy zany rehetra zany anosy anareo ndray fa zay aloha tara ihany le miteny foana hoe manomboka izao tsika sy sisa aloha eny efa tsy maintsy zay moa ny tenenina moa zany koa aloha kosa aloha hoe inona ary zany zao ny fepetra ho tsy groupe mpiara-miasa mandeha anaty Facebook ndray zany Facebook mbola tsy hitanao inona zay tsy natsona ty Jerusalema faly miarahaba fomba fiteny moa hoe faly fa miarahaba zany fa anisan'ny tena nampalahelo nampangotsikotsoka araka rehefa voalazako teo tao anatin'ny telefona teo tonga ato amin'ny studio io zany ho anareo zay mijery satria dia azadonina izany ara fa ny Orange ny Alu ny Galana no manoana ty fandaranty ary hitanareo vantana tsy ampy toromaso zany tsy ampy toromaso aka tsy ampy toromaso ary tena misy alahelo be mihitsy any anatiko any teo aloha zany ty zavatra anankiray ty may ty fa teo ihany koa ny fahafatesan'ny alikanay zay tao anatin'ny ray mpimaso monja no nanoazan'le berger allemand n'lay chien de salon fa tena kapohana maratra amin'ny tanako io kapohana tena dakana fa injato ny dakana impolo ny kapohana ny lamosiny ny tendany sy ho faty berger ty fa tsy navotsony maty lay chien de salon zay vao najanony ary de alahelo ray tranony anay maleriva mandra-pahalin'ny andro alina koa moa ny andro vo mijery an'le messenger ireo daholony namana rehetra mamoaka an'lay zavatra mivantana nalefa tao anatin'le izy tao amin'ny Facebook taty za moa tsy tena Facebook loatra fa ty messenger kokoa zany zay zany hoe dikany hoe messenger dia ao anatina groupe nampinamana roa telo no mifandray ny tena de ao zareo no mizarany hoe za zao ety satria misy namana mpanao gazety telo no ndray mandefa sary avieny tanina renina nanarahana mivantana an'le izy natao ihany netreretina hoe andao rangavonoy am'zay ny telefona fa andao atory maneny tonga ihany le message tonga ihany le message hatramy ray ora sasany maraina nanarahana an'le izy ary dia efa vita ny interview ndramatoa ministra tamin'ny raiky ambin'ny folo ora sasany no nataony namana mpanao gazety anankiray tamy raiky ambin'ny folo ora sasany teo no natao ny interview ary nanambara izy fa mbola tsy fantatra ny zavatra tena potika ao sy ny simba ao fa ny fantatra fotsiny aloha avotra ny serveur midika zany fa hoe ireo données rehetrarehetra any anatin'ny informatique any dia mba avotra ihany daholo aloha fa nitaratasy zavatra zany za mino fa efa lasa daholo fa nieritreritra am'izay le hoe avaiza le izy iny zany tsy afaka ny mitenitsika hoe iza no tao ambadiky ny fahamaizana fa dia eritreritra no hoe court circuit fa nanina tsy court circuit tetsy amin'ny anina tetsy fa tatsy anana manina tsy court circuit ny tatsy fa raha nisy nandoro iza no manana tombotsoa amin'ny fandoroana azy io ma zao raha vao simba hoe elaela io vao vita tena amatonana maro vao tafatsanganary tafaverina amin'ny toerana tokony ho izy mandeha resak'olona am'le izy satria anisan'ny bâtiment ela be izy io anisan'ny bâtiment efa ela be izy io raha tsy diso tao ny RNM matany amboalohany radio tsy fantako na ny radio Antananarivo ny tao na ny radio Madagasikara fa tao ny radio malagasy voalohany tam'izany fotoana zany fa ny AFT koa fa tsy tany taloha ny AFT
Alliance française. Alliance française tsy tao ka. Teo kaikaiky teo. Tariny Alliance française aloha fatako hoe. Tazay bitany pharmacie Pergola. Tamin'ny andronay tamin'ny andronareo tsy fantatro. Tamin'ny andronareo tany bitany pharmacie Pergola ka. Nareo ve nahita cinéma soa? Cinéma soa. Nareo fa nahita cinéma palasy. Na cinéma Jean Baptiste ny anay. Fa nahita cinéma palasy. Palasy ny tsita. Ay zay sy ratately ny jereny zany tatry. Ao amin'io galerie sisy am'izao fotoana zao io e. Ao cinéma palasy ao jeren'le hoe les spécialistes. Zay sy ratately. Gérard Lanvin. Gérard Junior. Zao aloha tsy tadidiko ka. Tsy haiko izy iny tsy tadidiko teo le mpilalao azy iny. Fa le spécialiste izy frantsay film io fa io grand écran moa zany mazava azy écran daholo indrindra ray manontolo iny fa milahatra ny olona tapitra teo aminay sy ratately feno le izy zareo andikan'izay feno zay ery amin'ny première moa zay izy lery aloha ry sa seconde iny ny eo amloha ny eo alohanao tsisy olona itsony ny eo alohanao fa écran ny eo rindrina fa mandeha makany akavanany écran io tomobile io makany lohanao makany akavian'ny écran io olona io miazakazaka makany lohanao de miakavanany eo lohanao zany mandrapiravany movatsy reny mijery ping pong reny mijery ping pong akaiky manao zao mijery ping pong akaiky ny ping pong tena tsy fijery akaiky mihitsy fa manao zao gôto ay misy télé kay motsika zao manao zao zay tompoko mijery ping pong nga tsy vitany narary nefa ny tongotra ampiakarina ambony kio e ka ny lohanao miandrandra be ny tongotra miakatra ambony de voatery tsy maintsy ohatra mba maka bobo voafandrika e mandrimandry no akanaina mandrimandry no azahoana elaela tsika tsy nitena zay oabolany zay kibobo voafandrika ka mandrimandry ny azahoana ina gina moa ny azo atao fa de tsy maintsy matoritory ianao de ny zany rehetrarehetra zany mihodina ao anatin'le fahamaizan'ny ONE zay maro be ny antota taratasy may tao somary misy ihany somary zavatra misy hoe tilt manoatra an'izany kely ny anaty lohany satria de raha nisy de ray volana zay no niditra ny resaka tamin'ny tompona andraikitra tao anivon'ny ONE io ary de azoko atsaina mihitsy fa anisan'ny trano efa tranainy izy io satria mody hoe moquette miditra ao am'le birao anankiray fa rehefa hitsanao le moquette efa nafenan'le kritikritika ao ambany zay ny tonga de tao an-tsaiko zany fa za tsy nieritreritra zany tamin'ny fotoana dirako tao fa rehefa tena nahita ny fahamaizana tao ay tena ary zavatra faran'izay mora amrehetra tokoa reny zavatra reny ny eritreritra anankiray keo ny zavatra tiako fantatra ihany keo hoe nanahoana ny tato ambany rihana satria ohatra le avy ao ambony daholo le afony rehetra raha ny sary hita aloha za koa moa zany nanaraka sary ihany keo e ny ato ambany tsy fantatra nanahoana ny firehetany tato ambany fa zay fa voalazako teo zay aloha zany le izy fa nanao ny ataony nanao napiasa ny fitaovana zay teo ampelatana le hoe ny teneny olona hoe pipiatsaka lay ranony pompier tsy tompoko mavesatra le rano fa kely raha mihoatra am'le afo tena tsisy dikany efa niaraka miasa tamin'ny pompier nareo zahay manko de taony nanaovana ny tournage le film mitondra teny hoe may volomborona raha ohatra ka tadidinareo ny film iny fa io tsy voatazon'olon tokana io tuyau io ary nisy naratra mihitsy taminay satria io tuyau io raha vao mandeha le rano ao anatin'le tuyau misy pression mafy be vy ny lohan'le tuyau io le tuyau mo tuyau ihany ny ambiny ihany fa ny lohany io vy ngeza be ka raha vao tsy voatazona tsara raha ohatra ny hoe kamola malemilemy io le olo eo tsy alemilemy aloha zany fandraindray tsy hapoizinao le potra le izy avy any fa tonga de mikapokapoka any mitongotra sy ny lohanao raha lohany mikapoka voakapoka le izy de tonga de piba mandeha zao Mais dépêche-toi, on va être en retard. Mais j'ai du mal à me décider. Du jaune, du marron, du vert. Hein? Mais quel goût? Bon, va pour le mauve alors. Tiens, c'est plutôt osé ça. Tu vois que tu peux choisir en un clin d'œil quand tu veux. Choisissez le forfait Wana 1000 pour profiter jusqu'à 26 minutes vers tout opérateur ou de 60 mégaoctets d'internet ou encore de 50 SMS pour seulement 1000 arrières TTC. Utilisable 24 heures. Appelez le 444 étoile 1 étoile 2. Orange. Mila ny tsy ambaraten'ny fahasotoana homana ve ianao? Mila ny tsy ambaraten'ny fisakafoanana am-pahalalahana. Miborosy nify amin'ny dentifrice force. Dentifrice force isaky ny avy misakafo. Fa io ny tsy ambarateny. Ho salama, madio ary matanjaka tsara ny nify sy ny ady vavanao. Dentifrice force. Dentifrice force, nify matanjaka. Tsika mamiratra. Dentifrice force hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao sy eny amin'ny shoprite rehetra. Canal Plus, naiza naiza eto Madagascar.
RTJ amin'ny Valo Maraina. Hanaraka indray ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao isika piain'ny 96.6 FM. Ankafaliana ary no iarabanantsika rehetra tompoko lasy tongo vavy amin'izao fahaenina ambin'ny folo ny volana jolay taona 2020 izao, ary ankafaliana toy izany ihany koa no anasanantsika rehetra hanaraka hatramin'ny farany fotoanany vaovao. Somary sahirana ny sain'ny manam-pahalalana omaly ariva satria dia nanaka-danitra indray ny afo be sy ny setroka tetsy Antaninarenina. Ny tranobe izay manana ny tantarany, tranobe manana ny lazany, ary tranobe nametraka ihany koa ny haitao momba ny fanorenana trano no may omaly ariva. Lehilahy manaka-danitra setroka miainga no hita tamin'iny omaly iny. Ilay foibe toeran'ny Office National de l'Environnement na ny ONE izay rafitra mamoaka permis environnemental, io no anisan'ny rehetra omaly ariva. Hatramin'izao mbola tsy fantatra ny tena antony nahatonga ny fahamaizana. Miainga avy ao amin'ny rihana faharoa ny afo raha ny fanazavana tsotsotra nomeny ny tompon'andraikitra teny an-toerana omaly ariva. Manao izay ho afa ny mpamonjy vonina mamono afo, sarotra dia sarotra satria dia nisy rivotra izay maika nampirehitra ny afo, hoy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy raha nirina Baomiavitse Vainala. Efa eteo an-toerana avokoa ireo mpitandro filaminana ny mpamono afo, na ny avy eo Tsaralalàna izany ny avy eny Vato. Efa nahazo fampandrenesana tamin'ny alalan'ny mailina ny mpiasa teo anivon'ny ONE andro vitsy lasa izay mba tsy hiakatra hamonjy ny toeram-piasana tao aoriana ny fisian'ny mpiasa voamarina fa nitondra ny Covid-19 izay no nahavitsivitsy ny olona tao anatiny ity toeram-piasana ity. Mifanila amin'ny pairie général na ny trésor Antaninarenina sy ny birao amin'ny posta no misy ny ONE. Raha tsy aivina ny tantara dia ny ONE io toerana io dia ny andohan'ny radio Antananarivo ihany koa ho any izany radio izany, ary raha ny gazety dia ataony foibe toeran'ny gazety antsoina hoe vaovao tamin'izany fotoana izany. Tantara marobe no voarakitra ao anatin'ity toerana ity, kanefa lasa lavenina ny ampahany, andrasana ny mety hotoy ny fanadihadiana. Ny fivoaran'ny valanaretina coronavirus tamin'ny omaly 5 ny volana jolay taona 2020 tafiakatra 4 indray ny namony ainy zany. Analamanga ny 3 ary ny iray dia any Ambanja. Nisy 2.9 ny tranga vaovao, 5.9 kosa no sitrana. Reto avy ny toerana izay nahitana tranga vaovao tamin'ny omaly iny: Analamanga misa 5.9, Mahajanga misa 5.0, Atsimo Andrefana misa 3.0, Anosy 3.0, Matsiatra Ambony misa 5, Vakina Karatra misa 4, Atsinanana misa 2, Ifanadina misa 2, Maevatanana misa 2. Misy ihany koa ny toerana izay tsy fantatra ny nahazahoana azy fa ny antotanisa fotsiny no manamafy azy, hoy ny avy eo anivon'ny CCO tamin'ny alalan'ny profesora Volontina Manta Marie Zaizela. Resaka fonjan'Arivo mamy kosa, voafonja 9 no mitondra tsimikaretina Covid-19 amin'izao fotoana izao. Efa niraisina ny tanana manokana izy ireo. Ny herinandro lasa teo dia nataony fitsirihana ara-pahasalamana ny voafonja rehetra misa 9,300 tao amin'izany fonja n'Arivo mamy zany, ary tazomina amin'ireo efitrano misa 7 ao amin'io fonja be io. Voafonja 9 voamarina tamin'izay fitsirihana izay fa mitondra ny tsimikaretina ka dia nandraisana fepetra manokana. Nafindra zareo ireo tao amin'ny infirmerie ary dia nomena fanafody araka ny protocole nomeny ny ministera misahana ny fahasalamana.
etsy agnidaniny de noezana natsaraina kosa ny sakafo nomena azy ireo. Nafindra eny andrangaranga ireo voafonja ireo izay mitondra ny tsimbokaretina COVID-19 ary de misy ny fiambenana manokana tsy maintsy atao ary de manampy azy ireo amin'izany ny voafonja 520 hafa izay voana azy didy famonjana ihany koa ka de mbola natokamonina aloha mise en quarantaine eo andrangaranga eo ary de no amafisina ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana ho an'ny mpiasa sy ny voafonja mba hitsisy ny fiparehan'ny ty aretina ity ao amin'ny fonja na rivomamo ao. Ary farany misy ny fifanomezan-tanana amin'ny fifehezana ireo fako ao amin'ny hôpitaly mandritra ny ady atao amin'ny coronavirus. Izy ity dia ao amin'ny CHU Analakely ao Tomasina ao totosa ny fametrahana ny autoclave avy ao amin'izay asa izay ka iarahana amin'ny PNUD sy ny MEDD izy ity ary ao anatin'ny tetikasa UPOPS. Ny fitaovana dia hanampy amin'ny fikirakirana ireo fako avy amin'ny hôpitaly na Analakely mba tsy paritahan'izany any amin'ny tontolo iainana indrindra fa izao ady atao amin'ny COVID-19 zao dia tokony ho mailo tanteraka isika na amin'ireo fitaovana tsy ampiasaina intsony izany na ny fakofako isan-karazany na azo fiofanana amin'ny fikirakirana ireo kojakoja rehetra. Ny tompona andraikitra eo anivon'ny hôpitaly mba hanatsarana ny fampiasana ity autoclave ity ary dia hotohizana amin'ny fifandraisan-davitra ny fifanankalozana eo amin'ny tompona andraikitra ny hôpitaly sy ny teknisiana eo anivony ity CHU Analakely ity. Mifarana hatreo indray ny fotoanan'ny vaovao teto amin'ny RDJ ary manome fotoana antsika rehetra ho an'ny fotoana manaraka afaka adiny roa indray mandra-piresaka vetivety ary tompo kilasy tompo vavy. Ody eo, misy rivotra, misy rivotra. Mifoka sigararako tô mamonjy ranan'olona ny dirany rivotra. Omeo hoe Monsieur le dictionnaire. Ny QI any Albert Einstein firy mba andrefesako ny antena mantsy. Ny QI de voankazo misy volombolony zay izy. Serenare. Mahery mahery ny sang fa le docteur le professeur le Harry le japonais mantsy 174 de hoy zalapanao commentaire hoe mbola ambony noho ny Einstein zany 174 zany fa mba jereo kely hoe ny QI any mahakamo be ny teny anglizy amin'ny teny frantsay fa teny gasy le izy de QI. Ny kiwi biby vorona tsy manidina zay ny kiwi ary misy volombolony kely izy zara fa volo karazana duvet fa tsy de tena poil zany duvet ray ihany zany karazan-drazany reny no maniry am'le kiwi ary misy zavatra hoanina voankazo ohatrohatran'ireny ihany koa na tonga anazy very anarana hoe kiwi fa aveo nataony zareo crème fanosorana kiraro moa ny kiwi anisany tsara ihany koa zany ka ararotina ihany misotro rano mamay na izy anaty zany azy satria ze olona miteny rehetra aloha hatreto dia anisan'ny ento miady amin'ilay coronavirus ny rano mamay atao gararaka ny olona sasany ny asotroko satria ilainy vatako ihany koa le izy tsy de tsara ny mihinan-javatra mangatsika ny zavatra mangatsika rehetra ary le fanambarana omalina ataon'ilay mpanao politika izay teneno aloha fa isotro rano raha le fanambarana omalina ataon'ilay mpanao politika izay hoe satria izy de nanambarana fomba ofisialy fa voan'ny COVID-19 izy ary de nitsapotena fotoana maharitra izy tany mpanao politika io de mipetraka ato amintsika ato fa tsy ato misy ka nipetraka tato amintsika tato nipetraka taloha tamin'ny herintaona fa nandalo fotsinga izy tamin'ireny fa tsy atsony izy ka ary de mialy de nanambara izy fa hoe tsy nandro mihitsy izy mandritra ny firy andro ary teo natsapany olona fa tsy mila mandro mihitsy mandritra ty COVID-19 ty ary be deaibe na tsy mandro tsy nandro tsy misaika tsy mandro andro tsy mandro alina zany fa io zany de tsisy andro mihitsy zany tsisy saika mihitsy zany tsika rehetra satria adefa nambara hoe le mandromandro mihitsy tonga lisy tafiditra taty amiko taty satria fa satria manina le mandro eo tsy azoko satria hoe mangatsika ny andro de mandro izy de ndio izy de nitsofoka le aretina le mandro tena zay zany na voan'le ry satria izy nandro
navinandro ane izy nisy resota indray le izy nefa nandro rano mangatsika inga hoa rano mafana ka nandro rano tokony mandro ka mangatsika aloha mitsy rehefa tena vita tanteraka mihitsy aloha le izy a de rehefa miala le anrehetrarehetra zay vao mandro ndray avy eo fa za zany zao le mandro zao mbola tsy maninno za koa mandro foana isanandro tsy maninna ihany sady na ranona mbahavoatra be na ranony vovony androna tonga de misy fa eo zany tena vataka ray malotolo voaka oatra eo ty viretra tsy za tompoko ny voatra fa le rano any aminay mihitsy satria rano jiramany aminay any manala sala ohatry ny connexion jirama izy misy jirama de misy ny vovo fa le jirama ao manala sala ohatry ny connexion raha manao 7 jours de 3 jours ihany mandeha tsara fa ny ambiny tsisy dikany tsony de ohatrohatran'izay le izy za moa aloha zany tsy hanao tambava amin'ny jirama mihitsy satria de ao anatiny manana olana zay ara-jiro manana olana ara-rano ka ny ho anareo zay nandefa message taty amiko rehetrarehetra satria ny tantaraiko teto ny olana ara-jironay tsy voavaha ny olana mandraky ty ny androany tamin'ny 4 maraina indray izy teo tamin'ny 3 sasa maraina tapaka indray ny jiro tsy voavaha le olana efa ny kitina daholo ny zavadrehetra erany trano ndray alina ihany izy ny tsy tapaka zany zao fa alina indray de nisotona izy tamin'ny 3 ora sasany de fa tsy maintsy ary voavoresaka indray zay totoma zay andro amin'ny maraina hoe inona zany izy ty de totoma ka tsy de tapaka amin'ny alina loatra ndray izy aloha tatoato zay koa ny raha ohatra ka totoma ny totoma manko tsy mivoaka amin'ny andro mangingina tsy mivoaka amin'ny andro mitabataba fa misy fotoana izy tapaka atoandro tena tapaka amin'ny 7 maraina amin'ny 3 tolakandro tabatabaka ho azy misaoty ny disjoncteur ndika zany fa tsy hoe tapaka ny jirama zany hoe misy olana anatiny zany zahay ka efa tao ihany ty rehetrarehetra rano mafana vitamine C électrique nareo ohatrandro manontolo mihitsy efa zay zany tsy maintsy ny afarany hoe soloana daholo ve niany satria ny fitohizany zavatra rehetra efa nojerena avokoa fa tsy misy tomika na iray aza de hay zany ka maninona koa nefa izy io no tsy mipika amin'ny fotoana mahabetsaka ny zavatra ampiasaina ao an-trano fa rehefa vitsivitsy ny zavatra ampiasaina rehefa tsy mampiasa nitsy tsy mampiasa ireny courant enjana be reny efa nampiakarina ane ny ampérage ty mampiakatra ampérage ty koa azavaina kely amitsika mila manao fankatahana any amin'ny jirama fa tsy apekapekarina ho azy dia rehefa avy manao le fankatahana de misy vola aloha dia rehefa aveo ny disjoncteur anao tsy maintsy misy fetrany ka 15 ny ambany indrindra dia misy hatrany amin'ny 75 ihany angambany izy io fa misy hoe 15-45 zay vidina eny amin'ny mpivarotra rehetrarehetra eny de tsy maintsy miantso jirama ianao vavaka manovany io fa tsy azonao atao mikitikitika tsotra kely mikitiky izy zahatra kitihina kely vahana kely amina tournevis zay de ampidina izy na ampiakarina am'izay tiavanao azy fa io tsy azo kitikitihana io fa tsy maintsy makany amin'ny jirama de efa natsona jirama ampiakaro ary teto 30 ampère indray de nandohan'le voly zany hoe miakamiakatra indray tarifa zany am'izay mba mety mahazaka ny rehetrarehetra io zao ihany disjoncteur tapakandro aorin'ny zay rehetrarehetra zay tsy fantatra ny tena antony ary am'ty androandroany tya satria efa ho heritaona mahery zao zay tsy nandoro rano tsony ny antony de satria misitona rano ao anaty lavadrano de hosoloana ny compteur rano de ho any amin'ny jirama ndray de tantaraiko eto any ndray zay raha pitso raha ohatra ka hoe nanahoana ndray fanindrindra le compteur fa ny compteur ndray ny rano zany tsisy olana eny aminay tsisy olana amin'ny ahoana moa enareo ngamba ny fimenomenoman'ny vahoaka ny malavola sy andorany fotsy sy ny eny mifatratsy amin'ny rano eny fa ny rano tompoko de zara fa mandeha tena tsy misy rano iny de nanapa-kevitra zay fa aleo maka rano anaty lavadrano de tena fa misy fotoana izy mandeha rehefa tena amin'ny tamin'izy nandeha amy rairay marainy eo mitobaka le rano ao anatin'ny chateau d'eau very ny rano midika zany fa mandeha ny rano jirama de voatery tsy maintsy mamonana satria very daholo fotsiny any rano taloha de mameno barika am'raiky ambin'ny 10 ora alina vao mandeha ny rano ndraindray amy ray maraina de tsisy torimaso vanina ka rehefa tsy ampy ny torimaso de mamely ny coronavirus fa mila matory hoy le namatsika anankiray ny hoe adiny 7 adiny 8 eo fa tsy tratrako le izy adiny 9 adiny 7 fa adiny 7 zao nefa maximum tena faran'izay tena amorisena mihitsy ny torimaso zay vao tonga efa ka za tsy mijery za tompoko tato anatin'ny 5-10 taona teo tsy tia mijery film intsony tena efa lehibe anao zao anaka efa tonga taona kaonalala zao satria rehefa mijery ny film ka tsy hitako ny voalohany de ka moa ijery ny ambiny fa te hijery ny voalohany foana raha vao manomboka mijery film ka hitako ny voalohany de tamana eo miraikitra eo azy raha vao tsy hitako ny fanomboan'le izy de tena malaindaina hijery ka ino tsy ino moa lahy ny avendresaky fa resaky rano tena tsy maharaka ny rano tsy mahita le QI mihitsy izao ny zavatra noteneniko tamin'ny ndray noteneniny parapalala vaovao moa nisy trano may
teny amin'ny Vatobe teny 67 ndray mandeha de tonga ny pompier de namonjy teny tao anatin'ny fotoana fohy tonga soamatsara zareo ary rehefa tena nanavotra teny izy zara fa nisy avotra ny entana rehetrarehetra ny olona fa nisy elakelatrano nisy may ndray tao aorianan'izay ta izy iny tany sotro tany tany Davamamba tany tany Tobadinika tany nisy elakelatrano nitsofoka ny pompier tsy nahita bosy zany sandia hangalana rano mihitsy satria tsy nisy satria reny efa nala izy tsy mandeha tsy voavanga ma tsy haiko na rafesina tsy fantatro nala izy tsy misy mihitsy ao anatin'ny elakelatrano tsy misy mihitsy any elakelatrano any de voatery tsy maintsy misitona rano etseroa tsy mampanina ny olona nge rehefa hoe kanal Landriatany aza ny rano eo izy iny moa ny afarany efa iovanarana hoe kanal Landriatay satria tena mahaloto ne zany kanal zany mahaloto ne zany fa de tsy mampanina ny olona mihitsy fa rehefa iny no afatiny ny afo de ampiasaina iny fa tsy nahita mihitsy zany zavatra zany tafiditra ao anatin'ny assainissement tanàna daholo ka raha ohatra ka tena ho amboarina zany ty Antananarivo ty sy hoe anamboatra tanàna vaovao zany tsy maintsy nyresaka fahamaizana ohatran'io ny tsy maintsy tsonjovina voalohany hoe ahoana ny atao fanontaniana fotsiny ohatra aza mandeha lavitra ny eritreretintsika fa apetraka ho an'ny RDJ raha sanatriavina misy afo ato amin'ity toeram-piasantsika ty efa misy ve ny fepetra am'izany inona no raisina ato amin'ny studio inona no raisina ato zao satria tokony misy détecteur de santé reny misy an'ireny détecteur de santé reny zao ohatra vo misy setroka miainga fotsiny any ao amin'ny palais de la culture mantsy no ahitako an'izany vo misy setroka miainga fotsiny efa misy rarararandrara zay hoe tandremilay sy mifoka sigara ato amin'ity lozy ty fa ty raha vao misy setroka tonga de misy rano miraraka vetsy amin'io tonga de mamono an'le ze afo ao anatin'le efitrano fa ato zao satria zava-tsarobidy daholo tony sarobidiny zany feotsika mandeha zany any tena raha vao sanatria misy zavatra miseho ohatran'izany de tokony mandray fepetra avy atrano hoe inty misy rano eto amonona ny afo fa rehefa tena afo be akoatra ny any amin'ny demony zany tsy mahafaty azy ny rano kritika kely na itifitra ohatry ny ahoana efa nazavaiko teo moa zany le hoe zay nanao le tournage ny may volomborona tatsy amin'ny pompier tatsy tsara lalàna fa mafy ny fandehan'io rano io pression n'io rano io ary mitombona mihitsy reny le fandroahana pigrevy reny ataon'ny olona amin'ireny rano reny fa izy io atifitra mahitsy fa tsy atifitra any ambony any ka manao projectile le izy fa faly ane le pigrevy teto amin'ny 13 mètre am'ray mandeha nitondrahana an'le rano ny andro mamaira teo satre mafinaritra milay tsara mihitsy mangatsitsika le tsy voatifitra am'le izy akory any le olona satria mitifitra ambany tsy ampy ny pression fa raha tena tifirina aty ambany aty tena mipitika ny olona voatifitra n'io rano io mafy any pression n'io ka io mila olona mahay azy io ary anarana manokana io ka zay moa tsy mahatonga le hoe ny zany rehetrarehetra zany tsy fisiny rano tsy tonga ny rano amin'ny resaka bouche d'incendie sisa ho an'ny famonina trano de iny any amin'ny resaka plan d'urbanisation tena olana ao anatin'izany ny fanomezana permis de construction ho an'ny trano anankiray construire permis de construire satria tsy permis de construction le izy ny permis omena aloha de lasa tsy isika rehetrarehetra manao an'le hoe alao toto fotsiny any mba sitrany mba vita aloha ny trano de reny le olana ao anatin'le izy isika tsy mieritreritra hoe rehefa ny vahiny manao zavatra anankiray de hoe inona no mety zavatra mitranga raha may ny trano raha inona manina ny varavarana tsy atao misokatra avy aty anatiny zany fa ny varavarana tokony izy tokony misokatra mankany ivelany satria manana fomba ny olombelona rehefa ivoaka ny trano izy tsy anana heritreritra tsony izy de isitona makaty anatiny ny fivoahany varavarana fa misokatra mankany ivelany kokoa satria zay ny mora kokoa itsoahana na ivoahana rehefa misy ny loza ka miantraiky ka zany rehetrarehetra zany no tokony hojerena ary tokony apetraka ao anatin'ny fanomezana ny permis de construire rehefa anao zavatra anankiray fa isika moa zany izy titikely eny daholo de mba mekely any mba sitrany mba alina aloha na ny lalana le io ary raha ny tokony ho izy tsy tokony ny couloir tokony lehibe ny couloir fa ny couloir tsika zany de couloir kely tsisy dikany akory tokony misy refy tina atao hoe refy tokony ho izy satria raha sanatria zany misy may zao le trano ohatran'le zavatra mitranga teo iny le teny am'le faritra teo iny zao ohatra de ahoana mo foidiran'le pompier ihany ozy efa natsona le pompier fa ela be zany tsy namaly izareo ane fa namaly zareo ane fa tonga fa le lalana mitsofoka any tsy misy ahoana no any am'zany de lasa mifanametsiny foana isika kanefa misy andraikitsika ihany koa le izy hoe inona tokony ny fandraisana andraikitra rehefa misy zavatra mitranga ohatran'ireny misy koa ny fitaovana zay ampiasain'ny pompier somary efa antitra mila fanavaozana mila hoe ampitombona ihany koa ka isika nefa mahazo foana ihany matetetika am'reny dandon reny le dandon zavatra
misy koa ny dent de lait de misy ny dent de sagesse aloha fa za io miditra ato anatin'ity mivantana ity mantsy de efa zao ngambany voahita zao ngambany vota fitra satria sa efa ao efa hita eo zany le izy zany hoe le fitaovana eo ihany zany fa tsy fahampin'ny reny karazana zavatra ireny to amintsika mbola tena olana be dia be ao anatiny eo tsy fampiana olona aloha tsy fampiana fitaovana ary ny vahiny ange jereo fa isaky ny faritra anankiray dia misy ohatrany hoe dokotera anankiray tokony ho an'olona 200 ohatra de zavatra ohatran'izany koa ny pompier fa tsy hoe ny pompier Antananarivo renivohitra de ho an'ny sabotsina mena ho an'ny vato ho an'ny sabotsina mena manana pompier nefa efa tsy Antananarivo renivohitra rery teo tamin'ny ana fa efa sekina efa tonga teo anankiroa ny tobilany sekina tonga teo fa 30 minitra de niala satria tapitra le vovoka tsy fahampiana daholo zany rehetrarehetra izany tsy fahampiana ara-pitaovana tsy fahampiana ara-olona zany rehetrarehetra zany fa tsy hoe aka eo anefa ihany efa tonga taty na ny toerana misy an'le faritra fotsiny ary na toerana faritra fotsiny ary tokony asiana zao eny an-dravon-dravoangy zavatra eny tokony asiana eny ananananeny asiana ry anananana ry règle sécuritaire sy règle ana daholo zany manana pompier isaka firaisana telo aloha efa misy boriboritany fa manana pompier eo an-dravoangy efa misy ezahana zany isy le izy le rano atsifitra zareo farak'izay mafy ny rano iny fa ny olana de efa voalazanareo teo tsy misy intsony lasa ao anaty tranon'olona na nalana ny bouche d'incendie ny cité rehetra misy daholy fa nanorenan'olona trano ohatran'le potoana jirama sy ny potoana telma lasa ao anaty trano mitantaraiko zao ny olana eo aminay le tany efa mividiko efa ela be de efa hoe hanao zavatra de nanao fangatana le olona teo akaiky hoe alao io de nalana le izy de atao aiza ary de niangavy tamin'izany fotoana zany nanao taratasy niangavy tamina le zareo tao amin'ny fiondronana Antananarivo renivohitra sy ny pompier hoe mba atao veto rangahy ty de hoe zangy eo hanao zavatra eo de izy rehefa mba manao zavatra ianao de tsy maninona fa niangavy de nanao trano am'izay de hoy le colonel tam'izany andro zany niaraka tamin'le olona zay tsy tononoko fefa maty moa izy hoe avelao ihany rangahy de efa fantatray hoe raha vao misy zavatra de ao aminao zay no mandondona ka tsy ahitako olana avy eo io fa nahitako olana le izy tamin'ity taona ity ary dia manao antsoavy mangataka ny jirama alao aminao am'izay io fa manahirana le inona io le bouche ao ajely ity nangaviany zareo hoe azalana fa raha voalana de tsisy tsony eo amin'ny tanàna de nangaviany de zao ke zangy eo hanao zavatra eo amin'ny tany io de ataovy rangahy eo rangahy zareo moa namana de ok de zany problème zany hoe raha ny tokony ho izy zany tokony tsy nahazo permis de construire la tamin'ny fotoana zareo ny tokony tsy andetraka eo amina zay no izy satria teo amin'le ilany le izy de niangavy izy hoe raha voalany eto ty de fa le bouche d'incendie zany voaingana tamin'ny anao vonazo le tany nazo le tany anao zay vao natao le bouche d'incendie sa le bouche d'incendie rehefa teo aloha alohanazanazanao le tany le izy zany misy io tany io zany tsy namity tamin'ny voalohany io tany ngeza be fa any semady io de nanapa-kevitra am'izay ny semady hoe amidiny le izy amidy le izy de mividividy daholo le olona teo de atao amin'ny tanin'le olona anankiray le izy de ozy izy hoe alao io rehefa alana le izy de tsisy tsony eo zany de zareo moa namana de niangavy izy hoe tany tamin'ny aniny zany tamin'ny 4 tany zany hoe tamin'ny 10 7 hoe alao rangahy ataovy eo aminao de zangy eo hanao zavatra eo 7 teo zany zangy eo hanao zavatra eo de eo rangahy fa zao ny tena olany zareo satria le izy le ohatran'le pompingoda be iny le izy amin'ny voalohany de rehefa lany iny de hovaina an'le ao anaty tany le izy de asiana an'le vy be iny misy mangalatra le vy io zay ny tena olana de raha ao aminay zany izy de mbola bavoary kokoa de za tamin'izany efa nytena sao de atako olana io tsy nahitako olana mihitsy izy hatramin'izay ka hatramin'izao rehefa misy trano may manodididinao de mandondonao aminay zareo fa tamin'ny farany teo le izy nahitako olana satria lay olona anankiray tompon'andraikitra zay tsy nafantatra le zavatra ny fifanarana tonga de avava be mihitsy tena avava be mihitsy de nitenen'le namany izy fa maninona le lamy manao vava ohatr' zany amin'le olona io fa izy raha mba nanda tena nanao io fa za nafantatra ny zavatra natao
de za hoe angataka amin'ny jirama ary eto zany miantso ny jirama alao aminao io fa izao alao io zao kosa aloha zany tokony tenenina tamin'izay fotoana zay rehefa nifanaraka tao amin'le tompona andraikitra avy eo anivon'ny commune moa zany tokony nasiana taratasy tamin'izay hoe asio taratasy ary fa tsy manina fa ataovy ato amin'ny tranoko ato io fa tsy olana zany fa asio taratasy mihitsy le izy nisy taratasy le izy fa taty arina le izy nanontaniako aiza le taratasy le mifanarahana tsy hita hoe aiza izy io zao enonga tsy nanana anka ny double any aminao ka tsy nanana tokony misy double any tokony misy double le izy fa tsy nanana mihitsy za ohatra ny hoe variana koa zany ny tena marina satria mety patokisana ianao de ohatrany hoe matsapa tena rotondiolona ianao tsy tiako mihitsy zany ataonareo amin'ny ariky zany matsiravana de za zao so mangataka za tsy mila vaniny amin'le izy fa za angataka amin'ny jirama hoe alao le izy nandaovako vola ary tsy rarahako fa alao le izy fa za mba nandatena nanao an'le izy tao za ndray mahazolana zao mangataka hoe alao le izy ataovy avadio aty amin'ny arabe le izy raha izany marobe le izy ao fa maninona any zara mba nandananao an'le izy de misy anankiray koa eo akaikikaiky ny Carlton ao fa tsy mandeha ino moa dikele hoe tsy mandeha zany tsisy rano koa no nasokafana ary izy de tsisy mandeha fa misy zatra tsetsina ny misy zavatra ohatr' zany ka tsika rehefa mijery an'ireny le bouche d'incendieraka Madagasikara eto Antananarivo reny hoe zavatra inona tsy hitako mbola hita nandeha tamin'ireny aloha fa ialako tsiny eny Tsirabe ony zao mbola tsy misy pompier misy zavatra may any tsisy may fa angatazaa tsy mila pompier any zavatra tsisy may zany any tsara foana ihany kosa ny manana fa ny tena olana ke de zao eritrereto hoe année 67 na any ambodiny sotro misy may de any aminay makarano eritrereto hoe zany de mbola miandry ka misy any karalandriatay eo miandry rano nandeha tao vetiny tao any voaka makany aminay izy anao amiravangendrena valina vao mahazo rano de miandry firy izy mbola ameno an'iny citerne iny vao iverina makany indray de ela be ny zany fa aiza daholo raha zany le bouche teo 67 ambodiny sotro lasa iza ka io isora be de be mpa me permis de construire ko ireny nge tena mahatonga an'io zavatra io any isika tikitikely koa ny eo zany zany mahatonga zany anao an'le izy am'izay alao aminay io alao io fa hitako olana tena zany rehetrarehetra zany dia mba finiavana sy fitiavana nanaovana izy ohatran' za ndray zany rehetrarehetra zany tompoko dia io ny fangatany hoe anao findrany mala vola daholo sady misy ady vory ao ambadika ao afaka nanganana trano vaovao mihitsy ao am'le ady vory misy tena afaka hofaina miaraka am'le dalo misy afaka anaovana piscine maro sady am'izay tsisy ranontsony zareo mponiny mala vola am'izay fotoana izay de lefaka rarandro zareo tokony anatin'le anila moa zany le an'io mbola tafiditra ao anatin'ny tanin'lay mbola ao somatsara mihitsy de asina fefy ava ty ivelany aty de ava ty ambony de azo atao tsara mihitsy ploge ava ty ambony aty de tonga mbola enina metatra de afaka mifampitady aminanareo lasa izy erika eto satria za mantsy spécialiste zay no mahatonga hoe mahala volona satria tanàna ny toerana fanjakana anankiray izy io tamin'ny fotoan'andro ny tany aloha tany tamin'ny taonjato fahina amby folo teo eo moa zany tena natanjaka mihitsy ny atao hoe tsy fandriam-pahalemana taty anivon'ny merina sy ny teo atsimotsimo ny merina teo fa rehefa nisy io tsy fandriam-pahalemana io mifanafika Francis nisy anivanito tsy fantako zay olo zay ava izy ivanito nalalika anankiso tany a Meksika any atsimon'ny Amerika nisy jiolà masika izany natonga hoe mahalavola satria ny mpanafika rehetra zay miakatra ao de rehefa ifanenjehana mbola tamin'izao fotoan'andro iainantsika zao mbola roapolo taona angamba zay nisy bandina makitrano tany ambadika tamin'ny ilany atsinanana tany any mantsy lalina be ny ady vory mbola mihoatriny 10 metatra any fa ny aty aminay ty fa somary ivaiva fa mbola 9 metatra ihany fa ny azakazaka avy any izy vahiny olo izy tsy tompo tanàna fa vahiny de ny tsambikina tao amin'ny andro alina tapaka atao ny tongony ny raisim-potsiny azambola azambola mangalatra eny aloha ry mpamakitra ny mbola tsy zatra tanàna aloha fa raisim-potsiny lavo ny olona Mais dépêche-toi, on va être en retard. Mais j'ai du mal à me décider. Du jaune, du marron, du vert. Hein? Mais quel goût? Bon, va pour le mauve alors. Tiens, c'est plutôt osé ça. Tu vois que tu peux choisir en un clin d'œil quand tu veux.
Choisissez le forfait Wana 1000 pour profiter jusqu'à 26 minutes vers tout opérateur ou de 60 mégaoctets d'internet ou encore de 50 SMS pour seulement 1000 arrières TTC, utilisable 24 heures. Appelez le 444 étoile 1 étoile 2. Orange. Arovo ny tenanao, arovoko ny afo. Ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus. Voalohany indrindra manasa tanana matetika amin'ny savony sy ny rano. Rehefa mievina ianao na mikohaka dia tapenao amin'ny latitsandry ny vava sy ny orona. Dia atao fahazarana ny tsy mandrora na mandreoka amin'ny tany. Eo ihany koa ny hoe atao fahazarana ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiarahaba. Atao ihany koa ny elanelana ray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Atao fahazarana ny tsy misikotra orona na mikosoka maso na koa mikosoka ny vava amin'ny tanana. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana ianao na misy tranga mampiayay dia atsoina larina tariby mahimaimpona 710 amby na 910. Mirarosoa. Misy rivotra. Leo. Misy rivotra. Misy rivotra. Averina indray. Misy rivotra. Miverina mivantana eto rehefa be mahiny maniry volombavany. Satria teo amin'ilay hoe rehefa ilay tsy mandro teo matetika ao amin'ny hôpitaly rehefa amin'ny hôpitaly ianao tsisy dosy zany ao. Tsisy dosy ao ohatran'ny tany amin'ilay nisy anazy ao tsisy dosy fa misasa ilay izy. Mifanohatra amin'izany raha tokony izy. Tokony mandro indroa isan'andro ny tokony izy. Satria miraikitra amin'ny hoditra ilay aretina virus. Dia tokony mivoaka amin'ny masokitra izy. Miraikitra eo izy. Dia tokony sasana amin'ny savony. Ary ohatra ka tsy afaka mandro dia hosorana gel désinfectant daholo misy ilay bandy namana le solution hydroalcoolique nataony tamin'ny maso. Misy manino hono? Satria le miditra ao maso le izy. Tena tsy azoko mihitsy. Rehefa avy eo nangiry mafy ty maso. Tena teo star times zany bandy zany. Rantsira. Aza mitady zavatra sarotra ao. Rantsira dia efa mety. Ka ino mandrarana an'ilay olona makany amoron-dranomasina fa zay zao efa teo hoany. Ka ny ranomasina nge misy zavatra hafa ao anatiny. Eny tena mampasira le ranomasina aloha le olona mamany ao anatiny tena amin'ny kapiteny. Tena ty olona satria sida be mihitsy le anina dia mahatonga ilay izy masilo. Ary hatreto koa zany mbola tsy voapirofo hoe mifindra amin'ny kaka sy ny pipi izy. Mbola tsy voapirofo satria matetika rehefa tonga dia zavatra mafana tsiny ao anatin'ny kibo. Rehefa tonga ao izy tokony ho maty. Fa firy degré le hafanana ao anaty tsinay? Tamin'izany tao aloha ohatrany. Satria izy mantsy misy hoe degré ny mahafaty an'le virus na coronavirus. Tsy fantatra hoe firy degré zany manomboka tsy zakan'le coronavirus. Satria mbola mafanafana fotsiny degré. Ohatr'izay nge dia manjary lasa betsaka indray izy sotrotoaka. 45 dia ka hafa ny alcool tokony alcool zavatra mbola tsy voazava mihitsy koa zay nitenen'ny mpitsabo tsy mbola voazavatra mbola tsisy nanazava an'ilay izy hatramin'izao tamin'ny fandinihana. Ny olona mifoka sigara, ny olona misorotoaka maninona no na dia voan'ny corona ary zareo dia tsy misy symptôme. Satria mbola tsy voazava ilay izy hatramin'izao. Tsy ilay nicotine no manentsina ny lalan-drà madinika. Fa misy karazan-javatra anankiray miaraka amina nicotine zany. Hono manentsinentsina any amin'ny lalan-drà any ka iny lalan-drà iny zay tokony hitondra n'ilay oxygène makao amin'ny avokavoka no tsetseman'ilay coronavirus. Tsy ilay coronavirus fa ilay ino moa filazan'ilay dokotera azy iny ny fauteuil ipetrahan'ilay coronavirus. Ka ilay fauteuil io raha vao io no be dia be ao anatin'ilay lalan-drà dia tsetsina ilay lalan-drà. Ka tsy afaka mampiditra n'ilay fauteuil intsony hono izany ozy le dokotera iny. Ireo lalan-drà mifoka sigara. Ho an'ny mifoka sigara fotsiny dia tsotra. Sepotra ilay setroka sigara ilay corona dia maty ry zareo. Zay zany ny fanazavana azy tsotsotra. Fa zay mihitsy ilay izy ka. Sepotra ilay sepotra avy eo. Sepotra zany anina zany ahako. Le corona zany miteneny io. Le toerana itsofohan'ilay coronavirus no efa voatsofoky ny setroka sigara. Zay ilay izy razavaina tsotsotra fa tsy hoe sepotra ilay setroka sigara ilay coronavirus fa sepotra ilay setroka ilay zany manatsotra liry fa raha sisy mbola matsoko fotsiny ilay izy hoe sepotra marina fa sigara io resahany io fa tsy rongony.
ka ho anareo ka eo drina mantsy andasindray aloha tsy izy ndray fa ho an'ilay fokarongony ndray tsina tizitizina be ry le roa maizy mahita lalana be mitsotsofoka any anatin'ny fièvre jaune ndray miezaky ny nanazava ihany koa ny manam-pahaizana hoe maninona ny jamaika ny jivo niezaky ny nanazava za mba miresaka zany eto am'ty radio de jeune ty ka tsy voazava koa le izy hoe nahoana jabajabaka am'zany mpiaino a za tsy mampiresika hoe so de hoe namonjala ndao ianika aloha ohatrany mety le izy satria tsytonga le corona mitsy satria zala le mamboly de le famboly any amindreo any vo tonga le corona de tonga de dozy be de agnaty tsy magnenjika antongo kovaito fa tsika zany no vaty aloha amin'ny fotoana eo lay reto izy amilay reto angafa olotsy mitsofoka tsika fa bandeha kama friero eto boulot reto somiala misy reto de miaraka daholo tsika menakavy zareo rehefa manamaeno rege zany tonga de mandy le corona fa ny fanafody dia hafa ny fanatanjaham-batana hafa ry paracetamol reny de atao hoe fanafody reny ry eferalgan reny ry nivakine reny ry chloroquine ny zavatra reny fanafody reny ry antibiotique reny tapanomanga moa zany reny fanafody reny fa ry vitamine C ry magne B6 ry CVO covid organique ry volano reny de tsy fanafody fa fanatanjaham-batana mba tsy hafangarona amile hoe fanatanjahantena le CVO tsy azo afanaina rehefa mangatsiaka raha ny tokony izy aloha tsy azo afanaina de le poudre atao mangatsiaka tsy hoe rarana neny misotro rano mangatsiaka kosa ka mampangatsiaka an'le tendanao raha ohatra ka mitondra le misotro le CVO ianao de rehefa aveo no misotro rano mafana aveo no misotro rano mafana ka fa tsy hoe rarana ny misotro rano mangatsiaka ka fa ny rano mangatsiaka za zao de misotro rano mangatsiaka isaky ny alohan'ny sakafo maraina ary zay mahatonga anah koa tsy maintsy mikapa ranony alohan'ny akarana aty amin'ny radio satria adiny ray aoriana zay de tsy maintsy mikapa ranony rehefa aveo ny antony dia rano antsasa litatra alohan'ny sakafo maraina no tokony ho sotroko fa saingy ny tokony izy fa efatradiny eo alohan'ny sakafo hanina maraina fa tsy tratra tena 10 minitra angamba ny farafabetsany zao fa rehefa misy fotoana ndraindray le izy fa efatradiny ndray adino ndray afaka adiny ray vao misominy sakafo maraina tsy manino zany noho zany tokony avahantsika ny atao hoe fanafody sy ny fampaherezam-batana ka aza de tena tonga de mieritreritra hoe tsy ho tratra n'lay coronavirus rehefa avy nihinana vitamine C anao tsia miankina am'le tanjaky ny vatanao foana io ka na efa nihinana vitamine C anao na nihinana magne B6 anao na nihinana CVO anao rehefa matanjaka ny vatanao de matanjaka ary raha misy olona anankiray voa manampy an'le fanatanjaham-batanao le izy fa tsy mamono ary tsy miady am'lay are le olo mirehetra rehefa misotro liana na manana liana le izy de maty zany zay le diso ny olona rehefa nga tsy mahombo ndray CVO ohatry nga io na mahombo ohatry nina nga ataovy tena teta io ny voatanao ataovy eo tsy an'ny olona fa tsy mitovy ny fomba fandraisan'ny zavatra tsy mitovy samy manana vatany olona the house is my the house burnt misy mifananena hoe le one maity nga hôtely one fa satria misy serveur tsy may fa le resaka état des lieux na ny fomba hijerena ny toerana rehetra tokony ametrahana zavatra anavotana amin'ny afo akoatran'ny pompier satria ny pompier manao zay ho afany zany pompier nge ary efa ny fitaovana efa miampy any fa ny resaka bouche d'incendie sy ny système na simulation ohatran'ny toerana malaza maro moa zany ohatry ny hôtely lehibe lo misy simulation foana momba ny incendie ary misy alerte incendie foana fa akoatran'ny resaka mety ho atao amin'ny fanadihadiana sy ny sisa aloha de mampahelo foana ny zavatra zay efa tonga de nisy de lasa tsy nisy satria ny tena zany ny aina tao anatina fotoana mamay zavatra patrimoine naturel fotsiny ara-boajanahary patrimoine io le toerana io fa ny saika ho resako de ny mahazo resana aloha le natao teo raha iantsa le resaka le direct am'le anankiray fa réseau raha vao mihinana stream le réseau le sy tenenina
dia tsy mahazaka miconnecta amin'ny anina dia lasa tsy maintsy manao telefony antsika. Anankiray voalohany aloha an'ilay namana ny resantsika teto ny alatsinainy nahazo an'ilay fafana vonjimaika ilay namana atreo ihany ny zavatra tenenina satria ny fanantenana fotsiny sy ny faniriana itoy hatrany amin'ny tsy fisian'ny fanenjehana loatra intsony ilay izy satria rehefa tena zoina sy dinihana dia ao anatin'ny hafanapo ary normal tsara ho an'ny fihetsiky ny rehetrarehetra ao anatin'ilay izy fa nahazo LP aloha le ry zany dia efa anisan'ny zavatra mahafinaritra izay tsy hitarina be satria mbola mitoy ny instruction dia ao anatin'ny tsy ambaratelo sy ny resaky ny instruction tsy hidirana mihitsy fa ny faniriana azo atao no milaza ny faniriana hoe manomboka izao le retsy, manomboka izao ry fanjakana, manomboka izao ry lalàna, polisy, famoivoizana sy ny sisa. Maninona raha averina dinihana tsara ny momba ny zava-misy eny amin'ny fifamoivoizana rehefa mitranga satria amiko zany ampahatsorana ny teneniko raha misy moto mifandona amin'ny fiara dia misy sarety dia misy olona mandeha bisikileta ka samy tafiditra ao anatin'ny voiny na tonga ny zavatra nitranga amin'ny ankapobeny le mitondra an'ilay fiarakodia le tratra farany foana fa na ny sarety raha diso ny mahalana zany ary raha misy olona tena mandeha tongotra dia hita mihitsy fa nepita teny amin'ny tsizy izy ka nidona tamina fiarakodia izy dia izy tsy naninona fa niala fa ny lunette arrière andragoty dia nidoniny le taxi be avy ao ariny ary rotika malina rotika lunette arrière potika le fiara lany andro zany rehetra zany. Rehefa misy mantsy ny zavatra hidiran'ny fitsarana fitoriana sy ny sisa tahaka an'ilay nahazo ny tena nijoro tao amin'ny parquet satria nahoana satria niteny zavatra tsy zakany tompony toerana sy ny tompony andraikitra tao Antsahamanitra tamin'izany efa taloha be zany rangaha dia efa tsy ao le olona dia azo tenenina dia voatory ny tena satria ny resaka hoe Imano Dibango ary nananina whisky teto ambony senina fa ny tenanay be sy ny sisa tao anatin'ny fandarana rivotra tonga ny fiantsoana rehefa avy eo. Tadidiko iny. Farany lava be zay fa aloha rehefa avy eo ndraika amin'ny 7 ndray. Okay, anosy. Zany resaka fidirana fitsarana moa zany ary anisan'ny efa tsy fitsarana fanaovana fanadihadiana eo anivon'ny sampandraraha miahany zany. Anisan'ny andalo an'izany koa ny tena tao anatin'ny fandarana Kidona Maraina satria nisy an'ilay hoe kolikoly avolenta eo amin'ny fampidirana mpianatra polisy ao Antsirabe sy ny fampidirana mpianatra ao Zandary ao Ambositra nisy ny dossier nivakina tao anatin'ny fandarana Kidona Maraina zay tsy nambarako mihitsy moa zany hoe avaiza le dossier fa izy avy amin'ilay namana anankiray mpiara-manao Kidona Maraina ihany fa tsy mahasana maky izy fa zany namaky an'izy voantso tany amin'le toerana anankiray taiza moa nahafantarana ahoana nahafantaranao fa marina zany zavatra zany fa natson'ilay commissaire akama le akama ka le namana mihitsy le akany mipetraka etsy ana Pefilo izy dia izy tena zavatra mitombony io raha Francis io zavatra nivakinareo tena mitombony io fa manahirana be moa le izy raha vao tsisy proof fa le tena lasa ohatran'io le taratasy vakinareo no lasa hoe proofon'le izy kanefa le olona manoratra koa tsy afaka manome hoe ianona no nomena an'le vola ianona no nanaovana an'le kolikoly tamin'izany fotoana zany firy taona lasa moa zany zay no nisy izany Kidona Maraina zany satria ny rivotra zany zao no 7 ny rivotra folo taona lasa zany folo taona lasa zany zay zavatra zay ny avarany nanomboka teo zany vao fantatra hoe ay moa tsika ty tsy mpanao gazety noho izany tandremo sao dia mitetapeta hoe teny zavatra anambara zavatra milaza fa mahita skopy dia ambara eto amin'ny radio mpanentana isika fa tsy mpanao gazety noho izany tsy voaro ny olavitra ny mpanao gazety zay tsy tia antsika mihitsy fa ny mpanao gazety dia ny mpanao gazety hoe afa-tsy ny olavitra ny mpanao gazety dia tsy tia antsika amin'ny ankapobeny satria mazana isika no henoin'ny olona kokoa no ny tena fanaovan-gazety any ambadika any ary ny vaovao rehetra tamin'izany tamin'ny andro Kidona Maraina io teneniko io ny vaovao rehetra dia saika misintona avy ato an'n'ivon'ilay fandaharana Kidona Maraina daholo satria anisan'ny nitondra ny zava-baovao vao mafana ny ato anatin'ilay fandaharana tsy dia mifanalavitra amin'izany ty fandaharana rivotra ty ankehitriny fa misy ireo olona zay ataontsika hoe tsy manana hevitra ho atao izy reo mpanao gazety dia mihainohaino ty fandarana ty izy hoe nisy an'izao nisy dahalo nanafika anie hono tariana any miantso ry zareo rehefa avy eo taiza tsara lizy teo tariana any na lizy tenena le toerana lasa izy mandeha makany manao reportage manao enquête mitaditady an'le olona le voateny teto mba ilazany fa izy no nahita an'io skopy io avoakany amin'ny gazetiny rehefa avy eo ary dia
zany no mahatonga atsika ireo voantsoantso ny mpanao gazety namana daholy satria anotanitany information hoe inona tsara le ary misy mangarina le role misy mezaka mangarina mafy mihitsy fa ahoana hoay aniny ary elaela tsylalina tsy maninona mifanalinina de tsy afaka miteny satria tsy ao anatin'ny fafako no miteny an'izany zay mihitsy ka tandreny fa mamandriky mamandriky reny zavatra reny ka eo ny olana am'le izy rehefa tsy hiteny ianao de lazainy zareo fa hoe zay nge tsy hamoaka an'le izy ahoana ny afatarako fa tsy hamoaka an'io ianao ary amin'ny kapobeny rehefa tena manao interview lay mpanao gazety anankiray de rehefa miresaka momba ny kasibosy izy de miresaka eo ianao mandritra ny 10 minitra ohatra ka sendra latsaka ny stylo-nao le stylo latsaky no voaka ao anatin'le gazety rapitso fa tsy le kasibosy anaovan'le iny izy teo le enquête anao teo le interview anao teo no zany mila mitandrina rehefa am'le mpanao ianao hitany hoe diso le izy marina ary le izy latsaka tokoa ary le stylo teoko de avy eo ianao miteny hoe tsy nanao zany ianao hoe de teny ohatrany hoe hitanao zao raha le zany resaka mandeha fotsiny aloha za tomboko de mahafantatra olona any amin'ny Majunga any amin'ny Amboromborovi any de miteny hoe misy mangalatsaka ao amin'io anio ka diany rodiny le tamboho teo akaiky teo zay le zatra teneniko iny am'izay le misy mpanao gazety am'izay te hiresaka aminao izy mody apiresapiresahany kely zany salama e na vaovao tena ihany moa na le vaovao eto Mpanohana any Antananarivo any Mahajanga any enjakenjana mihitsy any ary amin'ny fotoana izy efa mandamina hoe izao ny fomba hitondrako an'ity vaovao ity rehefa za no mitondra azy ho atsarako kokoa ny fomba nitenena an'le olona ity azy mba ahafany mahazo scoop na mahazo point kokoa hoe ny namba tsaratsara kokoa ny fomba fiteniko azy satria tsara kokoa ny olona tena ela ratsy fa hoe elako so aloha tsy tsara noho ihany fa samy hafa zany ela vadiny lahy koa tena de zay le fahasamihana fana zavatra zay de fa anisany mitondra zavatra ngeza be fa mafana le rano teratsemboka mihitsy ary ny orange orange avy reny ray mandeha aloha le toerana ahitana lise le page Facebook RDJ 96.6 de FM asadrony RDJ 96.6 FM Facebook ianao misy vondrona rivotra de miditra de fa mila tadidina koa hoe ny tolotra ohatrany tsy de mahita foana matetika le miditra tolotra ianao fa elaela ry tsy tazako talohan'ny confinement iny nahitako azy farany teo tolotra anniversaire Facebook any no ahitana azy ndray tsy eo beliky saka fa tolotra anankiray fa ny raha ohatra ka anaraka azy amin'ny YouTube ianareo de ny RDJ FM 96.6 mivadika zany le anarany ao amin'ny YouTube fa mandeha mivantana daholo izy am'izao fotoana zao satria misy mpanohana manome zany rehetrarehetra zany de anisan'ny ngeza am'ireny zany ny orange anisan'ny manohana ihany keo ny galana anisan'ny manohana ihany keo ny alu zay nanomeanay antony alu tony ka ny orange moa alo ny orange alo fa ny alu dia ny resaka momba ny haitrano moa zany ny tena ny bahana teto mbola azotsika hitarina ihany zany satria anisan'ny zavatra mampalahelo fa be loatra ny zavatra may eto amitsika eto am'ty Madagasikara ety ary na tsy nireo zany tantara-pirenena hatrany amin'ny taona 20 zavatra hitako gaga be zany fa ery amin'ny vodilanitra ery misy menamena be tapoka de ozy za tamin'ny zanako tamin'ny valo latsaka teo tamin'ny valo alio fa inona raha hoa io de lasa zay niakatra tany amin'ny terasy ny jery fa tonga de afo milelalela be ny hitanao aiza raha hoa io aiza ry io aveo misy bandy miantso eny ambony eny ve ny vodilanitra nlaisany eny ambony eny ny vodilanitra nlaisany satria io ny avony eny vodilanitra ry ambany ry tsy mitovy fa raha miakatra ny ambony de arakaraky ny faritra misy anao no mahasamy hafa le vodilanitra avo zay le bandy akamavetsy akaty fotsy andeha amonjy any ambanivohitra eny 67 eny izy fa eny ny bebe eny zay taloha tamin'ny manao vakansa de tany dadabe sy bebe anay teo Tomadinika manao vakansa zany ohatra hoe manao vakansa ary rehefa manao vakansa de ndray eo ampefolo am'derika eo de ndray manary tsy ohatsinanay epita eo de mandeha manao vakansa de bataina daholo ny entana rehetrarehetra mandeha ao satria andeha manao vakansa ao fa ao daholo fiainana manontolo de misy tena voahiraka ihany avatsy dala makany alana aloha mandeha manao azao zany efa aty fa tsy any zao de rehefa noana amizay ka misy lera sakafo zao de mianta velona tena mahafinaritra any any zany zay zavatra angatahanao azo mianta velona
de misy koa ny antamaty tena krety amle fatrana ny antamaty tsy fantako zany mba enokeniko matetika zao iantara maka velona fa tsy mahafantatra zany antavelona zany a ny resaka momba ny afo zay mandoro sy nanimba teto amitsika teto a tena ay ve resaka secnateur tadidiko e le fiarakodia le tonga tary lay pompier satria tamy 2017 a tadiditsika tsara mihitsy a hoan'zay matadidy moa zany fa hoan'zay tsy matadidy a de nampafantarina fa nisy nandoro tao anatina fihetsiketsehana ny hôtel de ville teto Analakely ny hôtel de ville de tsy hôtely mihitsy fa la mairie zany hoe toerana nisy ny commune tam'zany fotoana zany sy nandoro io a fatatsika ny tantarany sy ny elanelam-potoana hoe nanomboka tamin'ny ovina izy may de nanomboka tamin'izy tsy nisy ninina de nanomboka tamin'iny izy nisy nitsangana indray a lay solony am'izao fotoana zao nisy nandoro ihany koa ny lapanandafy avaratra tamy taona 1970 may io lapanandafy avaratra io lapan'ny prime ministre no ny fihetsiketsehana daholo zany rehetrarehetra zany ka rehefa miresaka ny olona mpanaraka vaovao indrindra fa mpanaraka tantara ara-politika na ara-tsosialy hoe mba tia afo ianareo tena tia afo ianareo gasy anareo tsy vitany mandorondoro tanety mandoro ala ny ria andrefana manao hatsaky ny ria tsinana manao tavy fa de mbola mandoro ny eo tiampovoany ko ianareo ary ny tena loza amina tambo tsy reo tanety eny atapoketsa sy eny atapon'ny horombe reo fotsiny no doronareo fa doronareo hatramin'ny trano de tadiditsika ihany koa ny fandorana goavana zay nisy tamy 2020 zay tena nisany nampilatsaka ny ranomasoko satria tena niainany lizy nahitany lizy teto Antananarivo izy efa may no hitako aloha zany satria raha 9 janoary no may ny zavatra iny ny 17 volana janoary nijery teo mihitsy teo niaraka tamin'ny skoterako nijerijery teo tena niatona naporitsaka ny ranomasoko de zao io RNM io io TVM io no na Francis Turbo io no nahatoy zao ary nefa dia may hatramin'ny fiara teo tokotany teo may hatramin'le ravinala nanome endrika an'le toerana may daholo hatraty ivelany niditra tao anatiny tao tompoko nidirako izy may iny amin'ny satria andeha hamonjy doana maraina ako no miteny zalahy eto amin'ny izy moa izy rariasina eto no maheno afatra hoe aza makany fa tsisy ninina tsony any de tsy nakany ako doana maraina tsony fa tonga de nivily teo ihany koa ny farana ny fandarana ako doana maraina tompoko raha ohatra ka tianareo tadidy zay ny fotoana farany nisy ny fandarana doana maraina tsy nisy itsony rehefa avy teo dia ny vily ny akavia de nakeo amin'ny RNM TVM najanoko niditra tao satria azo nidirana tao ka nidirako daholo may zay tsy may tao anatiny potika hatramin'ny WC potika daholo ravarava nefa ny anisan'ny trano tsara indrindra tamin'izay batimana radio sy televisiona hitako ny TVM tsy nidirako satria ohatrany tsy nisy tsy azo nidirana zay tao sa moa nanina tsy de tadidiko loatra fa may tamin'ny 2009 nisy zany zavatra rehetrarehetra zany ny olona rehetra dia samy naka zay tiany nalaina tao ary nampalahelo de reo tena le seza mibroke ny lasa le jereo ngely intervention vahoaka olombeny ao ary zay olona miseho tompony io darofandro le rony tena vonony tanteraka mihitsy reny le bandy magnetika isan-karazany misy ny tahiry tsara sy tahiry peo reny nisy ny bata atao daholo reny le izy de zavatra fantatrao mihitsy no fa tsy hoaiza reny zavatra reny fa de mety aririny fotsiny any ananany rehefa aveo ny antota taratasy rehetrarehetra lasa daholo nampalahelo nahitany mpiasa ny RNM sy ny TVM avy ety Soraka aty no mitazana ry zalahy isoraka ety ambony aty reny daholo reny ary ny tena loza amina tambo dia efa fotoana fohy mialohan'ny hahamay an'io efa fantatra fa ho may io zany le izy anisan'ny fampafantarana natao taty afara daholo zany rehetrarehetra zany mampieritreritra hoe inona marina tena ombadiky ty doro zavatra etsy sy ero ty de mbola misy ny zavatra may ankoatra zany moa isataona saika misy trano maromaro may foana eto Antananarivo eto iny antoma de iny ke iny fivarota-kazo iny iny sotry iny de misy miteny hoe fanahy iny reo satria tiany le fanjakana tiany le commune urbaine
commune urbaine ompitena mihitsy reny bidonville reny mba hananganany tranobe rehefa ve hoe mandeha daholo resaky ny olona tsy misy mitombony zany tsy misy fanaporofony zany fa samy miteny zay tiano tenena daholo ankehitriny zao ndray eo manko le hoe maity ny ato ambony ato eo manko le hoe zavatra fa san'olo amin'io isika hoa zany rehefa mandray le vaovao na ohatra zany de aza tonga de manao karazana ohatra ny torapo ao anatin'le izy fa endraso ny fanadihadiana de ny fanadihadiana fomba ofisialy no manambara hoe zao le antona tonga an'io zay tsika vao miteny fa isika maky ano hevitra loatra hoe ka zao mahatonga an'io ane nefa mety tsisy dirany politika mihitsy nefa mety usure mety problème technique nisy tam'le izy allo zao kosa aloha efa nisy ve fanadihadiana official monsieur Baron oui ka rehefa mivoaka tokoa ary nahafahafa-po hoe eny ary ny olona satria boatonara tsy boatonara sisisy fa izy ny olona miteny zay teny eny aloha izy de ina mora raha tokony tsara ny fanjakana sy fanadia sisisy opinion zany opinion ao anatin'le izy fa ny zava-misy mikabe aloha zany de zao be ny dossier may nernem le resan'ny Francis teo zao hoe ny disque izahay anisany nandamina ny dossier na hira tao hoe hirany Barzone toy izao de ihany nampamorona ny hirany Narrakoty Fringy de toy ny kirany ty ny hirany Ramarsone izahay ny arany asa tamin'ny Razariavo sa izy sady tsony hoe mandahatra an'le taratasy le ohatran'izao rehefa ohatra mampianatra zany isika ka hoe may ny ONE tamin'ny 2020 de inona no lazainy orinan'izay may arendrina taratasy may fa eo manko le hitany tonton Goty tsitako ka de tantaraiko anao de avatarinao de avenao mamaly ary hoe le zava-misy zany zao de hoe ny fangatana ho an'ny mpitondra ihany koa rehefa misy kamitranga ohatran'ireny aza atao dossier classé ohatran'ireny le izy fa avoay le fanadihadiana rehefa tokony fotoana amoahana azy zay zany le fangatana zany hoe rehefa misy tonga de avoay aza fenimpenany ambadika satria zany foana aveo lasa mahatonga lay eritreritra rehefa aveo hoe misy ambadika politika io ary rehefa tena fanadihadiana tokoa de ohatran' zay daholo ihany izy ane aveo satria na court circuit ary court circuit raha namahay an-trano misy ambadika politika foana satria tsina mety fila ny mpanohatra le fila tao fila fitondrana ndray tsika manomboka andro any ka anao état des lieux ny fanjakana de ijery ny patrimoine amin'ny lafiny architectural ka ny trano na trano tsotra amin'ny fiakarana makany faravohitra iny azy ka hita fa patrimoine amin'ny architecture zay tsy voatery ho zay no architecture malagasy traditionnel de apetraka amin'ny olona ny oentomanana eo am'le oentomanana manko keny olona satria rehefa mieritreritra ny namana bao mihafitra zao ministre ny environnement de natsapa mihitsy hoe inona ary ny azo natao sy tsy azo natao sy ahoana ny manao ministre ve manao gestion ana fonctionnaire zany hoe gestion an'le asa-panjakana misy mpiasa-panjakana azy fa nisy zavatra na développement satria taratasy mivoaka zao nisy momba ny resaka exploitation navoakany io zao tamin'ny folon'ny volana jolay de mandeha daholo ny recoupement rehetrarehetra fa am'izay afon'izay rehefa ny historique ny dossier classé foana na momba ny namayanana andafevaratra azy tsy mbola nisy mihitsy zany ny zavatra tena be tsika nanadiady ka lasa mivoaka le izy de lasa mamoaka scoop ny scoop digital mamoaka scoop ny scoop volante ho an'ny fandarana kidona maraina vao resaka teo inona olazain'le tompon'le fandarana zay naka ny anarana nakany aloha zay aloha ny namorona ny anarana fandarana ary akoatran'izany misy olona fantatritsika be am'izao misodisody tao ambadika tao ny laza fa hoe rahakoty nge nitondra zanina Afrika tao am'le fandarana de noho ny aveo amin'ny telefona ny honora am'izay hiditra mivantana tsisy tsony fandarana ozy reo honora tam'izay fotoan'izay natsapahana hoe nisy ambadika politika nisy ambadika politika ny zanona kidona maraina alleluia rehefa aveo ndray puba rehefa aveo indray ao koa tamin'ny 2002 ambadika politika koa satria 2002 zany politika mihitsy tade tsika zany ary nampalahelo ahy le abandy akamry le tena aloha tony hoe hery mampionina Bartina le antsoina hoe Riri Barzone fa tena anisan'ny vaingovaingo tamin'ireny mihitsy ny zany bandy zany ary any izy zao am'izao fotoana zao manao sesitany tena ny Toliara any tsy niasa tamin'le radio anankiray koa izy mbola nigafiny olona koa le radio anankiray ny Esanlery zay terena Esanlery zany de tena ohatraohatra misy zavatra ohatrany tamin'ny taona tsy manao anina tsony mihitsy manao sakafo izy zao manao sakafo izy zao zay tena mety ary izy spécialiste amin'ny luxe kopakopa tanana ho any la lesy raha Riria
Marina dia ria kopatanina ry tarikesetrasetra dia rehefa avy eo tonga aky dia alainy iny fa taraiky be a mety iny e draso aloha i safidy tsara fa inona ary ty maimaika be ty a izany tsara ty lava tanana fotsy ty sa le mainty fotanana teo samy tsara ho afa zay alaindry te andao fa so tsy mantratra tantara mitoy aminao vegasio ny olona tsara sy tantara mitoy eny e ki mandeha mandra-parivan'ny andro ao aminao vegasy e zany ve ye za ndray aloha dia maka milanina e sady rehefa sabotsy lahady afaka mijery an'izy rehetra ay ve misy an'izany e zary ve nalala nareo ane ampianarina foana va areo aloha apio a safidy tsara amireto fa tsy hitako mihitsy zay alaina No Vegasy, tantara gasy mitohy zato isan-jato. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Seria. Leo be. Rivo baovao. Se rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Misy ny maty, misy ny marary, misy ny marary mafy, misy ny testé positif fa tsy marary. Zany rehetrarehetra zany tsy olona lavitra atsika fa misy manodidididina atsika ary memanatokatona atsika amin'ny ankapobeny le izy. Misy tena farak'izay akaiky fa le izy zany misy zavatra anankiray valiko aloha misy manontany atao amin'ny groupetsika ato hoe le riz le nanao transplantation ve ozy izy no mahatonga anazy manasa zavatra miperimanganaty dia azavaiko le izy ka misy ny atao hoe suro, misy ny perimanganaty, misy ny savony, misy ny ino koa moa ny anankiray ity afaka anasana azo anasana ay mo azo tsy mety azafady azo anasana ny legioma sy ny akondro sy ny voankazo sy ny zay tianao fa misy maromaro izy fa perimanganaty no akaikikaiky fa ny daquin ohatran'izy ihany izy koa ny daquin ve azo anasana sakafo ihany koa satria ny daquin rehefa fofonina fofona eau de javel ihany le izy fofona perimanganaty ihany mitovitovy ihany ka fa ny daquin mantsy avy amin'ny zavamaniry zavamaniry dia iny indray fanasana fery ny tena fa ny daquin hono rehefa ohatra ka hoe asiana amin'ny fery rehefa hoe misy olatr'olatra reny tena mivoaka misy ny ohatra raha rahana daquin fa tsay alahy zany daquin misy bandy hatagnambosy zay mako daquin ny agnarany fa tsay izy zay fa bandy hafa misy dia ny le anankiray koa hoe le rehefa tsy misy soritra ianao na tsy ahiahina misy soritra dia afaka misotro rano mangatsiaka na zavatra mangatsiaka tsy maninona zany fa ny afaka mihinana fa tsy hoe tokony hinana afaka mihinana ianao rehefa ianao zany raha te hiaro tena amin'ity zavatra efa miparitaka be ty dia aleo zavatra mafana ihany rano mafana sakafo mafana no hohanina fa tsy mihinana zavatra mangatsiaka mihitsy indrindrindrindra ny zavatra glasy za aloha tsy tia rano mafana tena marina mafy fa dia tsoroko aminareo fa dia tatoato azy efa misotro rano mafana foana rano matavy indrindrindra ny olona zay mifanerasera ianao nge mifanerasera amin'olona raha mifanerasera amin'olona dia tokony mihitsy tokony rano mafana foana no hohanina dia sakafo mafana ihany koa le izy sakafo mafana ihany te voana tsapako hoe inona mampivalana rehefa amin'ny riva io kay ay mangatsika le sakafo somary mangatsitsika tsara rehefa tokony hafanaiko tsara le izy dia somary anina fa zao izy tsy manina tsonka ny aretina tena efa mandady mihitsy izy efa ela izy efa nandady za moa zany efa tsy miteny an'le hoe loalika ny ranombary tsony fa efa atenda ny ranombary efa tena ranombary le ambolena efa retatabe manenjika fody latsaka andrano dia lena ny loaliny rano eny an-tanimbary io resahana io fa tsy hoe rano anaty vilany andrahoana vary akory fa ny aretina dia efa eran'ny tanàna efa feno daholo ny tarehimarika aza dia mijery loatra tarehimarika loatra intsony isika ohatra ny karazan-drazana fampahafalalam-baovao sisa no enona le tarehimarika fa dia efa izy daholo io ary na makamo ana le fanontanian'ny olona lehibe taiza le olona voan'le izy taiza olona taiza olona izy manontany taiza tsony ianao fa dia efa kaikaikinao fa izy daholo io tena marina mafy tena efa tsy fantatra tsony tsy fantatra tsony fa eraky ny tanàna io efa izy daholo tsika efa vo daholo ny be dia be amin'io ny antony satria izao efa tsy manao test PCR tsony fa tsy olona marary sy olona mitondra ny ino moa zany manao
manavy a de manana an'le sorotra retina, zay no atao test. Fa ianao a raha vao manana an'ilay tsy mare fofokaniny at least zao a ahitsy koa misy zavatra ahitsy tsy voatery a mitovy ny fitrangan'ny sorotra retina amin'ny olona tsirairay. Ary tsy voatery iseho daholo ireo sorotra retina ireo. Efa nambarako teto a fa taminahy tsy nisy mipotro reo na ray azy. Misy mikohaka ohatr'izay zao izy. Tsy mikohaka, tsy nisy lelo a, tsy narary tenda, na re fofona, na re tsirokanina, mbola ninakanina, fa nisy température tapoka tao anatin'ny adiny roa miditra eo amin'le varavarana ako 36.5 tonga ao anatiny ako 38 fa misy mivoaka afaka adiny roa 35. Fa misy manondrana le fitsapana température reny a tamin'ny ray volana lasa angamba zay tany amin'ny sesi vato ny tsapaina température. Tetsika tatsy amin'ny commune akika 39 a. Hoy le ty fahoana 39 a. Ohatrany tsy maty kololo zany namonjy le fivoriana tao namonjy le fivoriana tao voaka. Tsapondray mandeha hoazy. Le voaka raha misy tsy tsapaina ka. Tsapao fa ohatrany tsy maty kololo zany 39 zany. Tsapaina ray 36.2. Aiza koa zany inona ary tena misy. Ova mihisany ka. Ahoana 39 zany angeka olona marary mafy mihitsy ni. Raha ohatra ka tena izy fa misy fahavazana koa zavatra zany zao tsapain'le anina de izy ary ianao zany mangatsika be raha misy 35 le izy 35 le faty mitsangana zany de nenahy rehefa nenahy zany rehefa tao amin'ny hôpitaly a de faritra anankitelo no tsy maintsy tsapaina eo amin'ny andrina de eto amin'ny tanana de eto amin'ny kibo ny antony anaovana eto amin'ny kibo satria za transplanté a de raha vao mafana ny ao amin'ny faritra miakatra raha vao mafana ny ao amin'ny kibo de dika zany a misy bakteria tafiditra ao amin'le anina de atahorana le grefy. Zay no mahatonga fa taloha maninona ny température tsapaina anaty helika maninona tsy any ny tsapaina amin'izao ka arakaraka le termomètre ka zao iny termomètre infrarouge iny fa le anankiray iny tena resaka iny ny tena atokisana ary any Chine misy caméra iry infrarouge mijery température ny olona izy olona mandalo rehetra tonga de menamena zay mihoatra ny température tena izy hita sy hita ry amin'le moniteur ry misy mivatsy reny le mpianatra le izy miditra le mpianatra le avy zany le masaka anaty masaka na vehivavy ty masaka mahazo novandetra rehetra otra mavokely otra ny hoanina peaso de hoe manahona la Francis za zany miavo zany Francis de zao le mpianatra sisy rarahiko an'izany rehefa hierovako amin'ny vatako sy ny tenako ary hierovako ny olona tsy miraharaha tena sereo za fahavan'ny olona ninona tsy raharaha fa nenahy zay hierovako nenahy ny tena anaovako an'io tsy ho anahy rery ahoana moa le mpianatra misy mpianatra ny ohatra zany eo kaikinao ny parole zany akaiky indrindra aloha am'zao misy ray ka le micro tsy matakatra raha tianana be tanao azy fa micro ny tsy fanalavilavitra hoe microba ihany anakaiky eo fa hitanasako teneko hoe ilay tany ampianarana lay tany ampianarana zany de ataony aloha mpianatra hiditra zany de tsapaina ny température ka ilay mpampianatra le surveillant général rehefa mandeha izy manana ohatra ny basket iny fatsapana température de ny tanany ny apetany eo am'le andry le ankizy ao le basket zany tsy ampiasaina koa fa ampian'ny tanany alefa mafana ianao miditra ianao ty mafana ty na ty arenanareo tao vérifiena am'le basket so de mandeha pile iny fa so de hoe eo amin'ny olona efatra amby efapolo eo ihany ny zakany zay de lany pile le zobaviko zao ohatra zao tonga tany Ivato de nitsenaina izy a satria mangatsika tany France tamin'io mbola sokatra ny anina mangatsika any de nanao akanjo mafana be izy de tonga teto izy nalainy température ny 38 miataketsy ianao izy lany de hoy izy mantsy an'le olona rehefa avy eo alaivo am'izay ane de nalaina 36 de fa ahoana izy le olona ianao ve izy de tsy mba tonga zay firy zao le olona nalaina tao ka nisy température de retsy de averenao nalaina daholo de ambany de tsy azonao an-tsaina ve jeretirety akanjo anaovanay re zany ao aranananaina tena de misy ka izy matetika tsy dokotera le mitsaba température sécurité ny le mitsaba température sécurité mijery izy firy fotsiny ianao ane firy fotsiny mandroso fa le any Ivato olona ao amin'ny santé mihitsy le eo ka le any Ivato fa le izy misy zavatra tokony hojerena de aveo zany a tamin'izany avy nanao an'le scanner de miverina za avy nanao le scanner mbola ao am'le misy le température de alain'le bandy eo varavarana zoky tsy miforme zoky de za le olona rehefa misy température de avahany zareo ery amin'ny anina re fa za tsy navahany zareo de fa maninona moa za tsy avahany ka anao efa fantatra hoe andeha hoatsy am'le hôpitaly atsiko
dia tena tonga dia izy le professeur tsy mihetsika eo tsony ianao dia mijanona 20 andro an-tany 14 andro atao an-trano 13 andro vao mivoaka ary averiko foana le teneniko hoe na deklarena sitrana ary ianao a tsy adalan'ny olona izay mivoaka hôpitaly no manao convalescence dia voalaza ny Andriamatoa Mialatsiny manona ny anaranao Andriamatoa Paul Baromaly zao a sy ilay dokotera anankiray tao amin'ny fahitalavitra anankiray hoe ilaina ny maka aina fa tsy haina maka aina iny le teneniko hoe convalescence le aiza misy an'io akoatranareo any nareo sonora zao manana an'izay aiza koa misy maro le ty mijery eo Facebook fa feno izy ao feno karazany ao mila maka aina kely a maka aina dia le mitanin'andro ilaina zay mahatonga ny ministra taloha iny mitanin'andro teny tokotany teny ilaina mitanin'andro io dia raha azo atao maka ianao a rano 2 litatra dia asiana ohatra velona sarony anankiray iny a no anasana ny zavatra rehetra zay iraisana ao an-trano vita zany izy am'teny hoe tsy mahavita le tsy azo sasana amin'ny savony io a zay tsy azo sasana amin'ny rano-tsavony io afaka atao ihany satria ny akanjo zao ohatra tokony sasana amin'ny rano-tsavony ny lamba hitafiana tokony sasana amin'ny rano-tsavony any ao an-trano le teneniko ka ny interrupteur ny fil fitaovana ohatran'izany ny ina moa zany ny marche ny gorodona ny carreau fa sao dia hoe fatra-panaja ny fahasalamana loatra indray dia ho sasana amin'ny javela daholo ny hena ny anana ravitoto salady asiana javela ny salady alona anaty anina mihitsy ka alona anaty suro nge raha javela javela malefaka zany hoe chlore zany ny tena marina izy iny chlore i chlore ndray mipetraka akaikina eo izy floretiko tandrina foana zany alohatsika aloha zany am'ty resaka aretin'ity satria be loatra koa le olona milaza fa mahay hoe asio anitsy e manaovany zao e mampiasa gel mitombona daholo iray fa araka le voalazandray rika teo a miankina vatatenan'ny olona le izy sy ny fahafantaranao ny tenanao fa rehefa misy zavatra ataon'olona ka ataonao ka hitanao hoe tsy zaka ajanony eny na ity gel hydroalcoolique ity zany e misy tsy mahazaka e satria mifoka rano ane io e ary tokony sotro rano matetitetika ianao e zay mahatonga gel le gel io hafa amin'ny solution itsao solution ry gel ty solution ty a mamaina tanana io fa ny gel zay ny antony asiana azy gel le gel iny a mamandina an'le tanana satria tadidio fa rehefa manao solution ianao fa inona le mahagel azy iny zay koa le fanotanitiko ny laloasy zao ny fantako ny aloe ny ino moa zany ny vahona fantatro fa madididity fa vahona ve zany izy io fa mba efa nanandrana ninana ve nareo te hanandrana ilelaka kely a ohatra te hanandrana ilelaka kely ny tsiron'le izy mangidy io mangidy de vahona zany le aloe zany le izy iny efa mety mifangaroangaro zavatra aloe pecto amboarina amin'ny vahona aloe Monsieur madame hydroalcoolique on une fille ay mora kely kosa zany angel hydroalcoolique fa nisy nitenenareo teo fa tsy maintsy manontany any ny bandy ahoana ny anaovana le spermanganaty le izy ohatran'ny fotsifotsiko fa rehefa ampiasaina le izy zany kely le izy zany e ahositra avy hatrany sa ahoana sa nitako teo le afaka ampiasaina koa le ampiasaina koa le spermanganaty ay le ty le hoaniko zao zany io manko le antanina am'le resaka le glacé hoe tokony hoe mihinana yaourt le ty nefa ny le yaourt any le ty glacé yaourt ka tsy hoanina glacé afanaina tsy atao mamay fa asorona fotsiny ny glaciation asorona mety hoe yaourt tico mety vo mainka mahafaka tsara ny filazandrareo aloha zany yaourt maison tsara kokoa e maison aiza zany misy marika zay manamboatra ny jereo tsara misy oratra hoe maison ay yaourt ity zany
satria telefôna me zao ty ny namana Zauvin, ny namana iza koa amin'ny gastro ty dia tadinareo zay sosety fa tena matitra tokoa moa zany satria misy manontany tokoa satria tam'izahako niverina avy any an-dafy ny fahasalamana de nilanja teo amin'ny 7.20 kilao teo 7.20 kilao fa antarasamy kofboy moa zany tsinona fa zao ako 4.20 kilao mahery kely fa anisan'ny nanampy tam'izany tika ho an'izay lina am'izany aloha zany sosety izy ty maka sosety be ohatran'ny totondry zay ka nisy nanory de natao aloha de ohatran'ny mety izy sosety be ohatran'ny totondry de atao mangotra tokana amin'ny rano 2 litra de hoanina fa ny tombony am'le izy milay mihinana le izy ohatran'ny poma de le ranony asotrona le ranony koa milaiko fa tsika le am'le hoe fomba fanaovanaovana zavatra taloha sy ny sisa raha ohatra ka tsara taiza tamin'ny ray aman-dreny tsika de fantatritsika ny fampiasana ny kininimpotsy ny kinin'oliva ny fampiasana ny ravitsara misy any koa nefa zao ny huile essentiel zay azo atao anaty rano mafana de atete ao izy misy any koa ny huile essentiel zay ahosotra amin'ny tanana de hosorana manao an'izao ny mitandrina sy ny mieritreritra fa mety ho vora apitsona raha afaka pitso tena ilaina ihany ho an'ny rehetrarehetra ny fomba hiainana an'ilay zavatra de fahatsapana hoe miara-mirona amin'ny rehetrarehetra aloha zao kanefa mitandrina loatra tsy misy mamenatra ny mitandrina loatra zay isan'ny tena zava-dehibe zay ka dia monsieur madame zay le resaka ONET koa am'le resaka hoe may sy ny resaka numérisation ny dossier rehetrarehetra ninona numériser ninona zavatra efa tahiry any anatiny zay serveur sy ny sisa tsy mafy mihoatra ny mijery ny may tena zay foana ny fanadihadiana mamboatra eo mamoaka an'le izy eo ny fifanojolojony zavatra mikopaka ny afon'ny resaka samihafa ny fake misy ny lazo mbalala ka de anjaratsika fotsiny ao anatin'ny fahendrena ihany satria mbola misy tantara tsy maintsy ho atorony ankizy rehefa rahatra zay misy tantara tokony ampianarana ny ankizy mba hamafototra ny firenena fa tsy vitany hoe ampelantanany tompony araiky fanadihadiana ny raha ny zavatra may rehetrarehetrareto amin'ny ankapobeny mbola tsy nisy conclusion finale ka hoe ty ny rapport final momba ny famaizana de misy nefa moa tsy mampirisika ny resaka fitsarana ihany koa satria ny fitsarana rehefa feno fitsarana ny raha maro sy ny vadiny miady lohatrondro de miakatra fitsarana nefa tokony misy arbitrage social tozay fidirako angamba amin'ny androany ohatrany mbola mahentsirina ame tatelikely izy andramana eny raha mahentsirina arao anazy ohatranany okay fa na de efa matsapa aritsika hoe efa betabe ny fanentanana natao mikasika an'ity coronavirus ity ny fety isan-karazany fa io ny ombony ray mandro tsy ndray mifofoana misy ny olona mieno androany mety tsy mieno ray izy rapitso na mety zavatra hafa no enony amin'ity androany ty de zavatra hafa ndray no enony rapitso satria misy zavatra mifamaofao be misy zavatra mifangarongaro be anisany eo aloha resao aloha fa andray le tika vetivety le sy azafady atao amin'ny radio misy zavatra anankiray zay hoe le sotro raha mangatsika afaka misotro ka azo atao no misotro raha mangatsika indrindra ty zavatra ty zany aloha atoro ho an'ny olona zay manana olana amin'ny fo rehefa alohan'ny atoro ianao na alohan'ny andro de tsara ny misotro rano mangatsika ray vera alohan'ny andro de alohan'ny atory na mandro amin'ny rano mafana ary ianao ny anton'iny iny miaro anao amin'ny fijanonan'ny fo tampoka reny olona le hoe nenjera atao amin'ny dosy izy atao amin'ny WC izy reny tompoko ny akabeazany reny mba tsy tenenako hoe izy rehetra efa maty eo anoloana avant efa maty izy no midobo maty izy vao menjery fa tsy hoe menjery izy vao maty menjery izy de nidona tamin'le karolo na tamin'ny izy efa tapakalalandray io nenjery efa nenjery efa nijanona amin'ny fony de mba hidiavantsika amin'izay ho an'ny olona zay manana olana amin'ny fo misotro rano mangatsika ray vera alohan'ny atory sy ry alohan'ny handro de azo ataony mandro tokony ho ataony mandro ny tena marina satria ny antony manala le virus fa le virus mivoaka ave mbola virus velona sa efa fatim-birisy aleo ataontsika hoe tsy mivoaka ary maskoditra aleo ataontsika hoe tsy mivoaka arany fa le virus mipetaka ohatrany hoe tsika mivoaka ohatran'io zany mipetapetaka eny amintsika izy
de tsara ny mandro mba eny tsisy aty amiko tsara ny mandro indrem-pandeha mihosotra savony zay koa ataovy an-tsaina na mandro intelo ianao na inefatra na indroa indrem-pandehany mihosotra savony satria ny isakin'inona le indrem-pandeha tsy haiko na maraina na rivany zay arakarak'izay fombanao zay anaovana raha ny mahazengalo mahavita an'izany kosa fa raha ty indray mandeha mandro isaky nefatrandro za kosa aloha tena tsy mahazo aina zany raha mbola kely zany za zao tany amin'ireo mpitaly roapolo andro tsy mandro fa ny sasa tapany fotsiny fa tsy mahazo aina mihitsy ny akanjo anaovana mihitsy notrany hoe maloto daholo raha volo tenany maloto maka akanjo vaovao madio iny de ohatrany tsy amforme izy ny maka akanjo anankiray ohatrany tsy lasa mihitsy izy zany ohatrany tsy mety daholo fa ny tiako tenena de ity anisan'ny fepetra anankiray zay tsy nitsinoaviny olona ary tsy tena voaresaka foana loatra ankoatrany hoe melanelana 1 mètre zany zao be pahay mihitsy ny 1 mètre anisan'ny be pahay koa ny hoe betao ny kasibosy anisan'ny be pahay ny hoe aza mandrorarora etsy sy roa anisany efa be presaka ihany koa ny hoe aleo asina solution manala aretina ny tongotra alohan'ny hiditra ao an-trano ka azo atao ny mametraka serpiera vontona ranona eau de javel ohatra na asina ranon-tsavony de iny mba hitsahana alohan'ny hiditra amin'ny toerana zay eritreretinao fa tsy tokony hifindran'ilay otrika aretina fa anisany tsy de tena misy miresaka loatra ny hoe ajanony ny fitangoronana ajanony ny fifamorovorina isan-karazany ajanony ny fifamangivangina ajanony ny fetifety isan-karazany satria de mbola mahita ny tena rehefa tena ohatrany tratran'ny confinement ohatran'izao de zarandry zareo aza tsy miasa de mifamangy de mirevy de manao domy de manao rami reny zavatra reny ohatrany tsy be piresaka loatra nefa olona tsy mifanakaiky rehefa olona mifanalavitra mihitsy ahoana hoavy any am'lesany zay amy sabotsy ariva libre ngala izy ohatrano manarao le ty confinement ty ary reny mbola zavatra kely fa fivorovoriana zay ialana tsy tompoko fa ny tsena de ao anatiny ny kifety aman-danonana sy ny fomba andrazana ao anatiny reny ny fandevenana ao anatiny reny ny famadiana zay inona marina fa tsy hisy angamba ny commune hanome autorisation intsony amin'ny anaovana famadiana de indrisy tao anatiny zany itony fanompoam-be sy fitampoha zay nisy ny karakara itony sy mbola hisy ikarakara inona fa misy any ny ady hevitra ao anatin'le izy hoe karangah aza atao kosa tia ka tika fomba andrazana aoka ny fomba andrazana na de tsy maintsy ho atao aza mba hanaraka hoe tsy misy famoriana vahoaka mihitsy eny rehefa tena grave be ohatran'izao le aretina na de hoe latsaky 10 aza minao Francis fa nrazana ara mety tena ahoaka rangaza raha mbola manaiky izy hoe raha fiarovana olona kosa aloha tsy atao fa mbola nrazana mbola fomba nrazana zany fa fomba mpivavahana ny seminaire atsy ny synode ary ny zaikabe atsy mbola misy an'ireny daholo anisany mamindra le aretina faran'zay angena ny kifivorovoriana ka raha mba azo atao re satria ohatra fomba andrazana foana ny voateny mantsiny hoe fandevenany ankaratsiny ankasoavany fa ny festival aloha zany zao de efa midaboka daholo aloha ny festival ny zavatra hoe kidonidonia reny somasomana somaroho ny jerijery ny zavatra reny ny festival de la baleine ny retraretra mihitsy ny foara ny tsena be tokony ho foana daholo ireny zao manerana ny tanin'ny republika ny Madagasikara de ajanony ho vorivory ka rehefa misy na fofona fivoriana anao zany de lasa misy fofona fofona 1 2 3 4 de ny zavatra reny tena ilana tsiny fa tena voapirofo fa mipongatra avy ao anatin'ny fivoriana ireny zay ialako tsiny fa tsy resaka fivoriana ara-drazana loatra le izy zay inona fa mangataka autorisation eo anivon'ny commune fa ireto fivoriana ara-pivavahana ireto satria misy fiangonana de mbola manao le famoriana ihany reny zavatra reny de tadidio nefany zao misy pasteur anankiray any FJKM manamoiny ainy tadidio telo totalin'ny FLM ny FJKM ka tsy ny FLM zay FJKM mandray FJKM akadimbahoaka angamba le anankiray teo zay raha tsy diso atompoko fa mifona raha diso de reny zany midika fa ny religieuse misy mopera misy ohatr'izany reny namoiny ainy dia misy antony ajanony am'izay le fivorovoriana sy mifamorovoriana de mbola tsisy mpanentana amin'ny radio namoiny ainy hatreto aloha mbola tsisy efa fony efa nisy maromaro toko manaraka le fepetra daholo na izana tsy zany aza
ohatran'izao ataon'ry Larissa zao mety iny sweatshirt Texas anaovanao iny na de eto Madagasikara ary tsika fa ny couleur an'izy aloha de orange ny mpanohana ny fandarana. Texas ange ary amin'ny tanàna ry zany Texas zany aza seho raha ngafarasa mpanohana fandarana le izy lasa misehotra am'le meizanao le izy. Tamin'izaho le tonga teto de fa niteny foana hoe matetika tsika mieritreritra hoe manana didy hoe miditra hôpitaly rakotona rabe na rasoa de andeha mangy tsy fahadesoana tsy mandeha makany aza makany amin'ny faritsy ny hôpitaly mihitsy rehefa misy maty koa de raha mbola azo atao de aza mamangy ihany koa fa efa nanombonomboka nandeha le sketch hoe alefa Orange Money le vola famangina de alefa WhatsApp le sary manakoravy tompoko manakoravy zatenareo tompoko zany de efa mandeha messenger izy mandeha direct amin'ny Facebook eo de mamaly zareo avy any de indraindray izy hoe am'izao le réseau rangazy le de alefa aloha le valopika Orange Money le izy tompoko. De araka ny fomban-drazana moa dia ity zany ny solon-dranombarotsy masaka de alefa le voaray de mamaly le olona ok fa voaray eny araka de angatadalana ary zay zany manao ainina be aloha mahatsara le izy tady tombona am'izay le fitenenana zao hoe araky ny fomban-drazana zay efa hita na ratsy azy de alefa ny Orange Money ty tadiavinareo mihitsy matsy hoe tsy hita zay na ratsy azy zao izy tonga na ratsy azy zao de alefa Orange Money indray ary famanginy andeha aka masaka any ambany aza lafa siora daholo zay zany le masaka ariva fa tsy mety am'le anina teo hoe adinonareo le frais angalana an'le izy Orange Money to de mazadino le frais de retrait efa telo alina ny elefanla le frais arivo ariary na tsy haiko na roa arivo mandray complet sa de mbola izy mena miteny fa maninona sy nampiarahana frais ny telo alina asotomoko ndrainy re moa tsy azotomony izava nandefa tamity de le manontany voaray le izy teo le izy ataovy tsisy sary zay tsy teny raha vao tsisy sary mbola maheno tsara ianareo ho anisan'ny horesahana rapitso raha manam-potoana lavalava iresahana tsara fa anisan'ny zavatra vahaolana kely fa mbola tsy mitondra zavatra betsaka fa efa ifaliana nitarika joary sy ny album tiako foana de efa tafapetraka eo amin'ny plateforme d'écoute miaraka amin'ny hoe Nidasi Record zany hoe misy be de be ny zavatra ahafahana miheno an'le izy isan-karazany takandray zany hoe ny YouTube ny be de be le izy de efa tafapetraka eo le izy am'izao zany de efa mpanasonavana ny contrat taona ihany koa Beranto amin'ny tarika ambondrona zay atao initiateur nanoro tamin'ny fotoana mbola teo sefo nefa nanomboka an'le izy fa horesahana rehefa rahampitso horesahako kokoa satria mety ho betsaka ihany koa ny mpanan-kanto lina amin'izay plateforme d'écoute zay ahafahana mampidi-bola le izy mifaingana tsara anosy anareo tarika joary de mirasoany tarika joary de mamerina foana tsika eto zany momba ny fiarovatena rehetrarehetra tandremana tompoko mi tandrema re ary za mbola mamerina de mamerina foana hoe rehefa tsisy antony tokony voahana aza mivoaka antrano i virus tsy izy nitonga any aminao fa ianao no mitondra azy miditra ao aminao de raha mbola azo atao de ovy amin'ny ranon-javely na amin'ny alcool ny zavatra rehetra zay kity an-tanana ao an-trano ny poignet, interrupteur, ny prise, ny chargeur, ny telefôna, ny solomaso, famantaranandro. Fa famantaranandro misy sao de lemana amin'ny ranon-tsavony ao tadiny kosa azo lemany ny tanany tadiny ka tadiny azo atao reny afaka fa misy an'le varotana le eto reny eto tsy miady amin'ny loniny zany hoe mitandrema faran'izay azonao atao tofarak'izay zokony ozy izy mekisy mitandremo indrindra fa enao maty meritreritra hoe zany matanjaka mety matanjaka ianao ary mety tsy mandray an'ilay otrikaretina kosa ny any anatinao fa mety ny akanjonao ny volonao ny satrokao ny de mirary fahasalamana salama mirary tsy fahafatesana veloma tiako mihitsy zany
inona moa tsy efa entin'ny rivotra e? Tsy nova fandaharana. Rivotra tsy miala aminao zany. Ohatran'ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany a. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samihafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava efatra, hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dupont. Ny fandarana nefa dia tsy mialo mitsafa. Rehefa rehefa iny ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray. Alasinainy karazana lavilaka misy moa sabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Orange. Galana, miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be. Alu, distributeur de menuiserie aluminium. Mais dépêche-toi, on va être en retard.